Talata raiky amby roapolo Septambra raiky amby roapolo sy roa arivo manantitra ny arabo mpampiririantso antsika rehetra tompolasy tompovavy manaraka ny Miara Manonja na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina ary ny Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS dia rahanao mazava loatra amin'ny fahitalavitra MBS rahanao ihany koa amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny MBS ao anatin'ny faritry ny modulation de fréquence 95.4 rahanao ihany koa amin'ny radio mada faritry ny modulation de fréquence ihany eo amin'ny onjam-peo 100.8 maromaro ny resaka hoentin'eto hitondrana fanazavana hitondrana vaovao ihany koa hitondrana famakafakana ary anisan'izany ohatra ny hoe fisokafan'ny fivoriana assemblée générale eo anivon'ny firenena mikambana New York izay manomboka amin'ity anio ity eo ihany koa ny momba ny tontolon'ny asam-panjakana ny resaka jirama ny resaka tsy fandriampahalemana sy ny maro samihafa iresaka momba ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra isika misy projet etsero sy ny sisa hoe analana ny embouteillage inona ny afaka resahana ao anatin'izay satria BDB ihany koa ny hevitra azo resahana momba ny ity resaka hoe Antananarivo ity raha vao miresaka hoe Antananarivo dia renivohitra no dikan'izay ponina ny dikan'izay resaka fitaterana ny ao anatin'izany ihany koa fiainany eto amin'ny renivohitra dia tafiditra ao anatin'izany ka dia isin'ny resaka lavalava ny momba n'izay amin'ity Miara Manonja ity ny fiainantsika andavanandro tsy maintsy resahana eo ihany koa ny hoe fahasahiranana satria dia raha toka tsy resahana zany dia tsy sahazantsika mihitsy ny tsy miresaka ny zavatra iainantsika andavanandro ialana amin'le hoe efa mandeha ho azy io dia efa hoe efa zao fiainana ka dia atahoana mo tsy misy an'izany hoe atahoana mo zany fa tsy maintsy miatrika isika mianakavy hitsonjovana ny tsaratsara kokoa indrindra ho an'ny taranaka faramandimby eny ary tompolasy tompovavy izay no ela fa efa hitako eketo fanirina zafimanantany ary dia hotoizany avetrany ny fandarantsika amin'ny alalan'ny famakafakana ihany koa ary isy ihany koa rehefa avy eo ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay hitondra famakafakana toy ny mahazatra eto amin'ny plateau ny Miara Manonja ndao ary faniry eny ary dia makasitraka ny rena rabe mananjara amin'izay fitaritana ny fanombohan'ny fandarantsika androany raiky amby roapolo volana Septambra rina dia vaovao marobe no azotsika resana aloha fa dia miaraba anao miaraba ny teknisiana miaraba ny mpijery antsika manerana izao tontolo izao ny any ivelany mazava ho azy ao anatin'izany sy ny eto an-toerana ny vaovao lehibe angamaloha rina satria rehefa miresaka tontolo raha toekarentsika dia mba miresaka ihanytsika zany amin'ny zavatra rehetra zay iverytsika fa tena mampatanjaka ny ara-toekarenan'ny Madagasikara dia ny voaka omaly zany reo fahazondalana ho an'ireo mpanondrana ny vokatra lavanila zany ka 620 izy ireo no nahazo an'izay fahazondalana anao ny fanondranana amin'ity raiky amby roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo ity ny ena dia ny eny zany raha mihoatra ny teo aloha zay amanjatony dia mipetraka marobe ny fanontaniana eo moa zany no hoe fanapahan-kevitra andraisy ministera dia mba anao an'izay fanadiovana izay raha nambaran'izy ireo zany satria no jerena tao anatin'ireo antota-taratasy tamin'ireo mpanao fangatahana ny amin'ny nandoha hetra ara-dalàna ve hoy ny ministera reny orinasa zay nanao fangatahana reny sy ny amin'ny hoe napody ireo vola vahiny eto Madagasikara ve izy ireo na ny rapatriement de devise zany zay natondrareo tao anatin'ny masitsivana tao anatiny fa ho an'ny eny fotony indray dia manahirana ny mpamokatra lavanila zany ny mpikarakara lavanila ary ireo mpanelanelana ao anatin'ny ty asana lavanila ty rehefa vitsy tahaka izao reo mpanao ny asa fandranana zany dia dikan'izay zany misy mifehy any ambadika any lay tontolon'ny asa dia lasa tsy mivelatra izany ary afaka manao ny
vidiny zay tiany anaovana azy. Hatreto aloha zany raha toka hoe 75 000 ariary ny ray kilao ny lavanila manta dia tsy zay le vidiny enenevony tsena ary nanteon'ny ministera raha dia tsy naharaka an'izany mihitsiny satria lasa nianjera taty amin'ny 20 000 25 000 ariary 30 000 ariary ny lavanila manta izany a teny amin'ny tsena rehetra teny ary nisy mihitsy ny hoe tonga tany amin'ny 15 000 ariary ny vidin'ny lavanila manta zany de sala mampatsiahy lay tatara tany aloha be tany zany a tany amin'ny republika fahatelo tapany voalohany amin'ny hoe nodorana ny lavanila fa ratsy ny vidiny zany a efa nisy tatara zany engany tsy ho tonga am'izany ny tontolo ny lavanio satria zay moa fiantso azy any avaratra ny lavanio sy any analanjyrofo fa mba iaina tsakany sy andavana zany raha napetraka koa ny amin'ny hoe $250 ny prix référence zany a zay apetraky ny anivon'ny ministère ny indostrie sy ny varitra sy ny fanjifana dia mba nieritreritrinrehetra zany a mba ho tataka zany izy eo anivon'ny tsena fa menjerana izany ara zay vidin'ny lavanila izay zany a dia sahirana ny rehetra ka mba tsy ho fihezin'ireo olona tsy nisehatra tsy mahay an'izay asa zany fa mahafantatra sy maheno fofombola fotsiny de manao bizina zany lavanio zany engany tsy ho izay lay taona fanondranana amin'ity taona ity zany fa mba handeha araky ny hoe reo mpisehatra reo professionnel ao anatin' zany sehatra ny lavanio zany no anao an'ity asa ty fa tsy ny akamakama tsy reo olona zay tsy nisehatra tsy reo olona zay tsy mahay ary tsy reo olona zay hitady vola tia anakarena aingakaingana no anao an'izany dia menjera le izy ary rehefa tsy miprofessionnel no misehatra anatin'le izy dia betsaka ny fahatiantoka betsaka ny fahavoazana ao anatin'izany zay ny iray fa nisy fotoantsika nyresaka mikasika indrindra ny teo anevon'ny polisy pirenena zany hoe manana syndicat izy ireo mba hivondronany ahafahan'izy ireo miaro ny zony satria maromaro ny zavatra iverin'izy ireo fa tokony arovana ao anatin'izany tontolo ny asa izany de eo ny resaka famondran-toerana affectation eo ny resaka fampitaovana mba ahafahan'izy ireo manao ny asany atsakany sandiavana amin'izay tontolony fandrimpahalemana zay fa eo ihany koa ny ady dia ataon'izy ireo ny hatsara ny maro-karama zay horaisin'ireo polisy pirenena na izy rehefa ao anatin'izany sehatra ny polisy pirenena zany de maniry ny ho tsara ny maro-karama satria de efa ela no nisy ny fikitiana izany karaman'izy ireo zany ka ao anatin'ny ady voalohany ataon'ny syndicat ny mikasika indrindra reo famondran-toerana zany zay verin'izy ireo fa diso fipetraka ihany amin'ny fotoana zay nanaovana ny famondran-toerana ny syndicat dia tsy mandaha mihitsy raha ny vaovao zay re sy fampiresahana sasasasany amin'izy ireo ny amin'ny famondran-toerana satria zo ny fanjakana sy ny departemanta no manao izany ary ny mpiasa koa dia tsy mandaha zany saingy eo amin'le fotoana sy le fomba anaovana amin'ny famondran-toerana no iadivan'izy ireo mba tokony hipetraka sy ho voadinika tsara mba tsy anakorotana ny fandaminana isam-pianakaviana ho an'ireo polisy satria ny polisy akoatra mampitandro ny filaminana azy de manana fianakaviana izy ireo ka am'ty anio ty no mandeha zany ny raha-pitsarana am'lay fandravana am'lay famondran-toerana zay naperaka izy ireo tena anivon'ny filan-kevim-panjakana raha ohatra ka tsisy ny fivana de amintsika am'resaka zao mihitsy ara no efa mandeha zany raha-pitsarana zany de hitantsika eo ny vokany manahoana ny fiarovatena inona no heveriny eo anivon'ny ministera foibe fa ahafahany manamarina am'izay famondran-toeran'izay fa ny fiarovatena eo anivon'ireo syndicat ihany koa zay miaro polisy marobe dia hianotsika ny vokany zay rehetrarehetra zay zany aorina ny androany fa efa natsedikirina teo hoe misokatra any New York any États-Unis any zany ny fivoriana lehibe ho an'ny firenena mikambana ara-potoana izy io fa enina amin'ny fitopolo zay no tanterahana zany atranony amin'ny fahafito amby roapolo ny volana septambra ny délégationna malagasy mo omaly de nyresaka an'izay zay sirina hoe ilaina ny fampitambavao rehefa mivoaka eto an-tanindrazana ary ilaina ihany koa ny fanaovana tatitra rehefa miditra eto an-tanindrazana mbola tsy tapitra koa ny resantsika aya efa misy fanaovatsony amina projet samy hafa ny velany any de fa ao ambadika zany fanaovatsony zany moa zany imo ny fenitra no mametraka an'izay ny filopirenena de samy gagateo ny rehetra hoe ay
efa ny ampitan-dranomasina ny filoham-pirenena ary de nomaly any de hoe nisy ny fiazon'izy ireo ny toerana any New York zany hiatrana an'izay fivoriana zay. Isika nefa vao nresaka ny amin'ny hoe ny mahazatra fomba fifampitazana, fomba fifampiresahana ary fametrahana ho zava-dehibe ny fiainan'ny firenena miaraka amin'ny vahoaka de hoe tsara foana ny mba manao valandresaka ho amin'ny mpano gazety rehefa miala eny amin'ny seranam-piaramanidina ka mba tokony ho fantatry ny rehetra satria volam-bahoaka no hanaovana déplacement zay ataon'ny filoham-pirenena sy ireo délégation miaraka aminy zany ary mba tsara ho fantatra ihany le amin'ny hoe inona moa ny votoatin'ilay fivoriana atao any ivelany any ary inona ny hevitry ny fanjakana de mba nirary an'izany isika satria efa ataona marotsika tsy nahafantatra izany. Ataontsika hoe efa teo amin'ny 8 taona teo eo na 1 taona tany hoantsika tsy nare amin'izay fomba fiasa izay kanefa zany no zava-misy de mba te hamerina zany tsika zany de miteraka redevabilité ihany koa sy fametrahana ny vahoaka ho zava-dehibe mba hahafantatra ny vaovao ao anatin'ny firenena satria rehefa tsy mahafantatra ny vaovao ao anatin'ny firenena de lasa nonono sy ny tsao ny mandeha ka matetika rehefa matanjaka de lasa ny tsao no réalité fa ny réalité indray no mivadika tsao dia tsy mety zany rehetrarehetra zany dia alamitsika zany aminatin'izany fomba fiasa amin'ny fitondram-panjakana izany ka ny hoe tany Frantsa moa zany de aveo tonga any New York ny délégation tarehan'ny filoham-pirenena de isika io indray le zavatra fa mbola mitohy hatrany de engany indray zany ka ho an'ny fiverenana ny délégation malagasy zay mivory any amin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana mba hitondra tatitra ny délégation malagasy tarehan'ny filohan'ny republika de ho hitantsika eo satria mahafahapana ny raharaha any ivelany ihany ka iresadresaka kely amin'izay tsika miaraka amin'ny vahiny tompotranotsika rehefa aveo andalindalina kely zay azo resana momba izany fa efa vonona eto akaiketo aloha zany ny vahiny tompotrano hiaraka hiresadresaka ny raharam-pirenena miaraka amintsika eto de tsy iza moa zany fa ny solombavy-moaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boriboritany faefatra dia ny solombavy-moaka Miara Manonja miarabanao monsieur le député tafaradalana eto Miara Manonja an'izay tsika. Miarabanao faniry dia miarabanareo technicien ao ambadika ao mampita izao fandarana Miara Manonja zao dia miarabantsika rehetra koa manaraka ny fandarana ny tatoerana na ny any ampitan-dranomasina any marina fa mafimafy ihany ny fiainana kanefa dia isika eto tandrazana dia miala vola amin'nakarena mihitsy anarana ty fandarana ty ka dia azakivy manaraka an'ty fandarana ty indrindrindra tsika eto amin'ny boriboritany faefatra. Manarak'izay dia fisaoran'Andriamanitra no tenena voalohany faniry satria itsika zao dia nataon'Andriamanitra ary Andriamanitra ny tomponyaina kanefa mbola nomeny ny aina androany de mbola afaka miresaka ohatran'izao sy miresaka amin'ny vahoaka fahasoavana lehibe zany ka ataoko fa rary ny sitsiny raha ohatra ka hisaotra azy. Manarak'izay dia miombona alahelo amin'ireo fianakaviana manana ny lavo na tamin'ny aretina samihafa zany na ny aretina zay mbola misy ny Covid any amin'izao fotoana zao fanahinina tsy tenenina satria ireny olona ireny dia any an-tranony any atokantranony any no mitsabo ny tena fa tsy mandeha any amin'ny CSP2 kanefa rehefa jerena ny fahavoazana jerena le fahoriana dia hita tokoa fa mbola ao anatin'ny aretina Covid-19 ny malagasy amin'izao fotoana zao na dia tsy fanany na dia tenen'ny fanjakana raha fa efa resitsika zavatra zany tsy marina zany ka miteny amintsika avoaka malagasy hoe aza mandrimandry manana aretina fa aloha maty rapitso toy izay maty androany ka mila mitandrina zany tsika menakavy amin'ny geste barrière zay mbola mipetraka amin'izao fotoana zao ary mila mailo satria tapoka ny fahatongavana zany aretina zany fa tsy mampilaza izy dia eto de mitondra ny fiara-mioro ho an'ny fianakaviany ny jeune team manankiray izay ndosiny fahafatesana teo amin'ny sopatrana tsinanana ary mirary fiononana feno ny tenanay mivady ny solombavy-moaka Madagasikara zany raha mosalama Emilien sy ireo mpitratoka amin'ny atoko team ato amin'ny boriboritany faefatra. Manarak'izay dia makahery ireo fianakaviana zay ao anatin'ny fahasalamana
ka miady am'zany mba nanandray fahasoavana lehibe dia araky ny fitenenina hoe ny fahasalamana voaroa-karena dia mankairy ny fianakaviana am'zany fitsabony zany ary farany dia misaotra an'ireo tanora sy vahoaka teto amin'ny boribory tamin'ny faevatra zay tonga teny amin'ny espace akona alasora tamin'ny fitsangatsanganana sy fialamboly zay nanaovana ny fitadiavam-bola momba ny fanampianareo ray aman-dren'ny mpianatra tsy sahirana zany amin'ny fampidirana mpianatra dia zava-dehibe tokoa zany ary ny fitenenina hoe ny adiditra n'olon-dratsy ka dia makasitraka feno anareo rehetra tonga teny satria tsy vitany hoe nandeha fotony avy mbola nilana vola amin'nakarena koa zany dia Andriamanitra manakare-pasoavana ny ameno zato hoe ny paosy nilany zany vola zany zay aloha fampidirana zany fanira fa dia afaka miraka am'izay tsika eny ara zava-dehibe zay fampidirana zay satria mahasolombavambahoaka ny solombavambahoaka moa zany marobe rehefa vao eny amin'ny boriboritany sy ny fokotany misy azy dia tsy maintsy lalovany zay sady fankahirezana ny fankasitrana no fisaorana ihany koa zany tamin'ny farany herinandro teo Andriamatoa solombavambahoaka de nisy ny fitokanana zay nitanterahan'ny filoham-pirenena tamina toerana vitsivitsy zany takony hoe tany Nalavory de tany Miarinarivo de talohan'izay ihany koa de misy ihany koa reo lalovany reo tompona ndraiky mpanjakana zany eto anivon'ny firenena am'ireo trano-mpanjakana samihafa matetika moa zany trano-pokon'olona na sekoly na sala am'zany no tanterahan'izy ireo zany de iny mahoraka teo anatin'ny sehatry ny vaovao lay izy nefa raha ny tena izy dia tsy de zava-baovao zany rehetrarehetra resahantsika zany fa vaovao efa teo ihany zany reo toerana samihafa ireo fa ny fandokoana azy ny fanatsarana azy no natao ny fitondram-panjakana de iny no natao teo anivon'ny sehatry ny vaovao rehetra hoe tena miasa le fitondram-panjakana aka ohatra fotsiny zany Andriamatoa solombavambahoaka ny tery Nalavory dia fantatry ny vahoaka tsara anie zany hoe anisan'ny trano-pokon'olona zay birao taloha any commune io trano-pokon'olona tao Nalavory io fa tatio riny zany rehefa nahitany hoe efa mitombo ny vahoaka ny Nalavory satria commune matanjaka zany Nalavory zany de nieritreritra izy hoe andao no mpitatana tamin'ny commune tamin'izany fotoanany zany andao amboarina ny commune de nanamboatra trano commune vovoatra reo de lasa trano-pokon'olona zany lay trano-pokon'olona am'izao fotoana zao rehefa nikarakarainy commune tamin'izany fotoanany zany ary tsaroko nisy fotoana mivezivezy tany etoana ny tenanay dia mba nanana fotoana natrehana lanona natao anatin'izany trano-pokon'olona Nalavory zany ataoko efa tany amin'ny 5-10 taona lasa zany fa tsara le trano efa voakarakara ny commune tsara zany trano zany fa tonga moa ny fitondram-panjakana de hoe tena trano tena nitokanan'izy ireo de le fandokoana moa le izy de rehefa nadidina de hoe inona zany tena fiovana tamin'izy de hoe na seze sy sonorisation zay zany de iny moa filoham-pirenena mihitsy nidina tany satria nilokona tsara le trano de hoe na seza sonorisation gouverneur moa zany manao zay ezaka samihafa any amin'ny tandrify ny asa na seza na inona no avy any amin'ny gouverneur zany fa hoan're zay tsy mahalala de otrany hoe tena ny fitondram-panjakana no sehatra tamin'izany asa zany kanefa efa tany aloha be na taloha ny andron'ny président Deratsiraka na taty amin'ny andron'ny président Zafy nisy ilay continuité de l'état ka na tamin'ny maire miala tsy manolotra ananana na tamin'ny maire Seba io na tamin'ny maire Justin taty aoriana sy izay maire am'izao fotoana zao de miasa tsara avokoa ny rehetra satria efa nambarantsika foana zany ny amin'ny hoe rehefa mitombo ny mponina mitombo ny filana dia manatsara an'ilay fotodrafitrasa ary tsy nisy calcul politique zany fa hoe ahoana ny asony vaoaka tamin'ny andron'ny président Ravalomanina tompoko iny lalana mikodana be Nalavory hitatsika iny aty ampasamana tongotra le izy misy restaurant zay malaza be Lengilo Dadato Simon io Lengilo io mandra-pahatonga ny etapy-tanàna Nalavory tsara tare mikodana nanaovany Flomarka Ravalomanana azy am'izao tena mbola araky ny fitenenina afaka manafitra tableau mihitsy ndra vao mialo amin'ny Lengilo mandeha makany fa zany hoe tena fotsiny matahotra fa hafa ihany ny qualité any lalana tamin'ireny sy ny asa natao fa raha am'izao fotoana zao ianao mijery ny qualité any lalana faniry de tena mampime ohatra fotsiny
tsy tena avatsy ny hoe zavatra voantokanana tamin'ny volana jona teo ny ery amin'ny rocade est nord-est ny Tananarivo zany hoe mialo amin'ny Masay mandeha makany amin'ny Vokaria Amoronakona de rehefa mandeha amin'iny ianao de efa misy karazana trépidation kely sady ary zany dika hoe le izy zany tsara ivelany fotsiny fa rehefa tena jerena le caleton liasa atao zany de tena ohatrany hoe mampime ary raha jerenao de izy nazo liasa ne de tsy misy afatsy ny sozea sy colasy mazo frantsay kanefa zany qualité ny zavatra vita tam'zany vita zany de tsy azo tenenina ary tsy sahan'ny fanjakana malagasy mitena zany rehefa mahita anao de tena hitanao fa tomobile tsara tare mbola tsy simba ny amortisseur mbola atao hoe tena mbola doraintsa ozy izy mifitenin'ny tanora tena efa enonao sady le izy no le aratsy le qualité ny lana ka ianao mitena azy zavatra zay mitena zavatra zay anao fa de hoy zay hoe ty fanjakana ty de fanjakana tsy matoko valeur zay no ilazako azy fanjakana tsy matoko valeur matomanao ny zavatra rehetra rehetra io indrindrindrindra zany ny filohan'ny exécutif tsy matoko ny valeur izy matao ny zavatra rehetra io izavatra ataony io amiko dia efa propagande alohan'ny fotoana satria manino propagande alohan'ny fotoana efa mametraka sady izy am'le hoe politisation de l'administration am'izao fotoana zao zay totonana de iny engafilo voka daholo mpianatra voka mpianatra voka daholo mera sinina sy rehetrarehetra mandeha mitsena azy zavatra tokony tsy hoasany anie zany efa misy tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra any tokony tsy hoasany manao an'izany napiditra trondro azy any nataony io ary io trondro io aza raha ohatra hoe miala tsiny fitenenina voatra mampime an'le izy le kopina zingana metrany le trondro toa de orange ny lokony ny iny izy teo ny gilet nanaovany izy menakavy orange ny lokony de gaga ihany tena fa ty ve de tsy maintsy orange foany mandeha amin'ny resaka hoe orangeisation ty fitondrany ty mihitsy zany ny zavatra am'seo am'izao fotoana zao de za raha hoe alaim-pana hoe ty angamba raha azo natao orange koa loko le trondro de trondro orange naleva atao anaty raha atao am'izay rehefa mandeha de hoe iny trondro avy aminay iny trondro avy aminay iny ary misy moa ny olona de miteny hoe ngambany eo anany mialatsiny ny fitenena fa ngambany atao hoe ny zanaka akanjo farany kely indrindroko ngamba de tsy maintsy orange ihany koa am'izay tena hoe orange tanteraka mihitsy koa hoe tsy mety zany zavatra zany aza atao an'izany le fitondram-panjakana tokony tazomina foana lay neutralisation de l'administration publique satria ianao ne tapitra ny mandanao de miala ianao de misolondray ny olo-kafa de raha zany foana no fampitondrana eto de akaizy ty fireneny ty misy tafapetraka le continuité de l'état tsy tafapetraka satria miteny hoe iranona nanao an'io zay tsy mila an'io fa tiany anay ka hoan'ny vahoaka nanaovana an'iny hoan'ny mponina nanaovana an'iny fa tsy hoe hoanahy na apetipety anahy na apetipety ny antoko fa hoan'ny vahoaka ary raha manao politika de tokony hoe zay mahasoa ny vahoaka ohatran'izany no jerena fa tsy hoe mapetipety asy mapetipety ny antoko ka ohatray tsy mety zany zavatra zany tamin'ny 2009 de tena nampime mihitsy ny ary ty de tena zao zany ve ny tena fotom-pisainana ary tranga tao amin'ny gendarmerie pyrénéenne le zavatra misy général zay commandant gendarme tam'izany fa nefa izy tam'izany faniry tena neritreretina hoe tena mba général be zany ve de manana fotom-pisaina ohatran'izany fa ny lokony orange daholo raha angaty ny broan'ny gendarme rehetra de gaga ny olona hoe ty fa inony ty de io zany de hoe efa tena tafiditra tanteraka mihitsy zany lay fotom-pisainana hoe tsy manompo an'le institution tsony le gendarme fa lasa manompo an'le olona orange satria couleur orange tamin'ny 2009 tamin'ny fanonganam-panjakana reny de lasa koa le commandant gendarmerie efa retraité moa izy zao fa miala tsiny efa retraité ary surnommevana hoe ariary be de la lokona orange daholo miaraminy ny camp gendarme ny bron gendarme satrana amin'ny cité en gendarme de gaga ianao hoe ty zany ve ny fandehany ty zavatra ty hitanao am'izany hoe ary zany zavatra zany mbola tohiziny mpitondra am'izao fotoana zao satria zay ngamba no hitany hoe mety kanefa de tena tsy izy mihitsy satria matoizy manao an'izany dia tsy matoko ny valeurany
am'izao fotoana zao ny mpitondra am'izao fotoana zao matoa ataony an'izany loko orange zany ny administration ny infrastructure sy zavatra rehetrarehetra ary na hatrany amin'ny atao hoe mampalahelo aza dia hatrany amin'ny infrastructure ny zay tsy amin'ny fanjakana raha dia tirendrareo atao an'izany raha tsy temy fotsiny ao full point de misy sekoly ny FJK mbo tapitanana full point fa tena sy lokonany reny loko maro loko manara-penitra reny de hoe izy anao anty de hoe fanjakana de gaga ianao nefa ny FJK ma de tena hoe tena mandeha hatramin'izany zany hoe ety nitaritana zany hoe efa tena tsy matokontsony ny olona amin'ny hoe ohatran'izao nataony tifitona banjakana ty dia lasa taritina amin'izay loko zay mba entina isotomana an'le vahoaka zany hoe ty jonoana amin'iny ny vahoaka jonoana amin'ny vahoaka de ty arahana tany antsiranana tao amin'ny Rimasera ka nandeha tany ny filoham-pirenena de nizarana cartable de le fianarana Rimasera natao ny maro lokony orangine dia zaraina kapa orange koa le mpianatra mandeha hatramin'ny kapa orange de efa misy an'izay amin'ny archive vaovaonareo kapa orange de tena hoe tena zany ve tena fandeha an'ity mandeha any amin'ny prison meritsatsika vao nitokanana teo le loko moa de efa raha mahita iny fa hatramin'ny kidoro orange de gaga tena mahagaga tena orange daholo zany isak'izay mandeha eto orange daholo eto isak'izay mandeha hatramin'ny any amin'ny reny CTC sy ny rehetrarehetra eny fandriana orange ny sezan'ny mpiandro marary orange de tsy maintsy zany ve farangamba de vilia koa tsy maintsy orange koa fa raha zany tsy velona raha vao tsy mihinana vilia orange fa raha vao loko hafahafa de taraika eo ka zany zavatra zany no entin'ity fanjakana ity tena maefa manao propagande aloha amin'ny fotoana satria io orange io entina anapepona alohan'ny olona de andehan'ny olona kanefa mino fa tsy voarebirebiny zany vahoaka malagasy fa tena hijery mifotony ny zavatra tena hoe inona mahasoso mahatsara malagasy fa tsy voarebirebiny zany zavatra rehetrarehetra zany de ao anatin'ny politisation ihany koa ny administration ihany koa faniry de resaka affectation de tena minainaina mihitsy ny olona am'izao fotoana zao amin'ny resaka io satria inona ny antony rehefa tsy mifanaraka amin'ny firekevitry ny mpitondra am'izao fotoana zao de endahana le olona zany hoe mahazo antony affectation disciplinaire atony zany raha tenenina le zavatra indrindra moa ary tena malaza mihitsy ny ary tsy mamenatra amin'ny tena zany eto ny ato amin'ity atokony mety serasera freedom ty fa tena araka ny tenin'ny tanora hoe mihina an'le lazaiko hoe tena eritrereto hoe aty Antananarivo le olona no affectevanao any akandreo de ahoana fianaran'le zanany ao akandreo zany am'izao fotoana zao aty Antananarivo le olona no affectenao amin'ny maintirano de ahoana fianaran'le zanany any Atolara le olona no affectenao any Vondrozo de ahoana tena zany hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny firekevitry le antoko zany sy firekevitry ny mpampiasa de tena taraika eo anao hoe ary tsy menomenona ny amin'ny radio nationale sy ny TVM ny zavatra zany no natao ministre serasera satria efa mandeha sady le hoe zahay no ato zao de efa voiziny iny satria efa mijery an'le propagande amin'ny 2023 fitondrana amin'ny 2023 satria tsy mahatokony valeur izy de zao de efa mangalatra départ ka ohatra mampalahelo ary zany rehetrarehetra zany no tokony hojerentsika vahoaka am'izao fotoana zao hoe tokony efa iomana antsika indrindra tsika ato amin'ny atokotiako Madagasikara tsika ato amin'ny mpanohatra ato amin'ny RMDM aza matiny zany atao hoe fanapepona araka ohatran'izany isika fa tena tokony hijery fotony izay mahasoso mahatsara atsika vahoaka malagasy zany eto moa de tonga de hitsambikanako eto le izy na misendra namaky kely gazety tsy vaovao omaly de zao zany nanao an'le hoe téléphérique eto Antananarivo de mahita de lokony izy efa atao orange sary fa tonga de mavomavo ny lokony anankiray de orange ny lokony anankiray maninona ana public io maninona raha atao fotsifotsy na maitsomaitso na ohatra fa tsy hoe tonga de efa tsy maintsy misy orange zany rehetrarehetra zany mbola entina sitomana an'Antananarivo satria tsy mahatokony valeur an'Antananarivo de hoe zay nanao an'ity zany nanao an'ity nefa taddio fa io téléphérique eto Antananarivo io 151 millions mahery d'euros ny trosa d'euros fa sy $2 d'euros trosa
alaina amin'ny frantsay naovana ny zavatra io ary tetehana ho vita amin'ny 2023 moa inona fa tsy fifidianana mera sy fifidianana filohan'ny republika de fa zay no atao de etreret tsara hoe zay zany nitrosa am'izao fotoana zao de le zafikely le zafikitokely zany a le zafisafy no ando an'izay indray a namerina zay volo zay a no ty resaka oeraoera sy fisamborambola no papanty ary ny ataorako amin'izy io de zao somary nandalo taona nanao ny zavatra io a de io de tonga de mangina am'izay nareo efa menay antya ary teniteny il zay parsa tsony tonga de taraiky eo amidy am'le 151 000 d'euros zany a ny fangatana il zay parsa hoe anay io fa tsy anareo amidy am'le voavidy le 151 000 euros zany a le teny hoe io ndray a dia jerena souveraineté nationale fa tsy maintsy atsika fa tsisy resaka cogestion zany de voavidy koa zany amin'ny resaka fanaovana amin'ny mandraka koa zany a satria mandraka teo misy mandraka 3 zany 47 millions d'euros hoe anaova ampitomboana ny herinaratra zany hitaterana nio andehana ny téléphérique io satria courant ny mitondra an'io ka raha ny courant am'izao fotoana zao na zay mampimenina vahoaka no anaovana an'io a de tsaiko mety isy embouteillage eny ambony eny a na mety ho taraiky eny tsaiko firandro le olona eny ambony eny a raha ny courant am'izao fotoana zao satria ny aty ambany mila courant ny eny ambony mila courant de io ndray de menan'io ndray malagasy de faly misy ohatran'izao ny atiny a kajy politika daholo io a ary resaka propagande kao zay hoe jereo tsara ry vahoaka ny zavatra tokony atao miandry anao manomboka am'izao mandrapa tonga ny 2023 fa betsaka ny araka nytenenina hoe betsaka ampanjono ary efa tsy mijery tsara tsy mijery fotony a de eo nao ny raisiny zay angamba no asiko fitenenina kely momba niny faniry fa marina mihitsy zay député satria asa le fanjakana tany aloha ve mbola misy mitondra fanjakana teo aloha mbola hitatsika mbola manao ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena tena naifa loatra ve na hoe tena diso tsotra loatra ve na nanaja lalàna loatra ve fa de tsy tao anatin'ny heritreritra izy ireo hoe ndao mba holokotsika ataontsika hoe ny arema alokotsika menamena ny bâtiment public rehetra na hoe ny azo ve mandao lokotsika mangamanga daholo na hoe ny tiako Madagasikara ndao lokotsika amin'ny lokony tiako Madagasikara daholo ny bâtiment public rehetrarehetra sy infrastructure zay natsangany fanjakana zany asa ho zako inona na tonga an'izay na hoe de hoe tena nanaja lalàna loatra ve na hoe mahatsapa fa raharam-bahoaka ny raharam-panjakana ka tsy zany mamaiky fa ny tena taratsika député Emilia Rambosalama hatram'izay dia rehefa mahita tranom-panjakantsika de matetika eo amin'ny loko fotsy gris eo zay foana ny lokon'ny tranom-panjakana amin'ny akabeany ary tsy de tena nieritreritra am'izay le mpitondra teo aloha fa rehefa mahita am'izao tsika de ny théoriana koa moa tratran'le fanatisme de tratran'le mpanohana amin'ny Facebook de triny hoe tena raha tsy atao amin'iny zany tsy taratra mihitsy tena niasa le fitondram-panjakana nefa ndraindray le izy tsy asany nataon'le fitondram-panjakana nke efa teo aloha ny fampidirana trondro 50 000 ao anatin'ny fariny tasy zany nke misy direction régionale ampesy ny ressources halieutiques any itasy any de asany direction régionale ka zay le tenenke tsy matoko valeur satria efa miena ny côte-ny fitondrana am'izao fotoana zao efa tena miena efa latsaka ambany zany matetika de tam'izany fotoana zany a raha tamin'ny fitondrana taloha ndresaka fanomezana trondro ohatran'izany a sy ny fitokanana infrastructure amin'ireny toeran'ireny a de asan'ny tompona ndraiky tany amin'ny faritra any zany a gouverneur de efa mahavita an'izany fa tsy ilaina akory hoe fidinana avy aty amin'ny fohy be fa araka ny fitenenana hoe tsy matoko valeur tsono ary tsy matoko valeur zany de zao na izy samisa zany de efa hoe na ny aty ambony lehibe ny exécutif efa tsy matoko tsony na ny ambany any fa hoe tena tsy maintsy za mihitsy manao anty fa sao de zavatra fa natao lisany eo fa de aloha za mihitsy manao anty numéro 1 mihitsy tena zany tena numéro 1 mihitsy no midina efa mandeha numéro 1 numéro 2 miandry tanàna numéro 2 me fa rahantsika malala raha teo ka zany zavatra zany no miseho am'izao fotoana zao ary le ozy ianao hoe mitaloha de tsy nanao de io za hoe mitalohany mahay politique mahay politique ary politika tena mandeha ny politika tena amin'ny fanasoavam-boaka nataon'ny mpitondra taloha fa tsy mijery hoe ny couleurako ty na ny antokoko ty fa araka ny teninao teo hoe
i président Ratsiraka zany manina tsy loko menamena ny bro-panjakana tamin'ny président Valmano misy couleur be de be iny mainty manina tsy nataony an'izany maitso na mavo na manga na ohatran'izany maninona tamin'ny andron'ny era-jonary mampianina tsy nataony hoe manga gendarme ihany angamba nanao hoe fotsy manga zay miatony de zao couleur gendarme fotsy manga de mba atao hoe nanaraka ny couleur ny gendarme iny zany fa ny am'izao lasa orange daholo ny rehetrarehetra tena tsy zavatra zay tsy ahitanao orange ao fa inona mahatonga zany le fahaizana politika fitondrana fitantanana raha-panjakana fitenenina hoe io a de amin'ny vahoaka io a fa tsy hanina antoko a fanaovana an'ity zavatra ity ka tsy hoe naif akory fa tena le fahaizana an'le fanaovana politika fa sy fahaizana ny fitondrana ny raha-panjakana sy raha-pirenena faniry marina zany le fahatsorana manko tsy mitovy an'le afetsena ihany koa zany samy hafa zay dika teny resantsika zay fa zay ngamba ataontsika tonga de hidirantsika député Miara Manonja miteresaka tsy fandriampahalemana ity mifandriampahalemana tsy fandriampahalemana mitarika zavatra maro be mihitsy izy io ary miteraka fahavoazana ho an'ny firenena zany satria vao tamin'ny faran'ny herinandro teo no resantsika hoe nisy fanafihana mitapedina tany amin'ny lalam-pirenena fa ny tena mafana aloha zany de ny RN4 6 7 fa na izany ny any ambany voatra rehetrarehetra any de tena betsaka mampalahelo raha ny vaovao re asa izy io vatomandry ve sa moramanga raha matory mpianakaviana nandeha naka ravim-bomanga tany Tsamba atao loka no maty nisy nanolana ka tetsy anana rehefa tenen'ny Ambotsoky olona mpiandra le rova olona efa 70 taona mahery de vonon-tsalahy ary ile fandraisantsika sy faniri teto tamin'ny herinandro ngamba zay sa herinandro mahery hoe resaka moly resaka rongonana eny na tonga le izy hitanao am'izany hoe inona no antony mahatonga drala manao an'le satria betsaka loatra le rongono vezivezy eto amin'ity Madagasikara ity ary ny tena mpamokatra an'izy io efa tenentsika teto zay de any amin'ny faritra Ambanja sy Sofia sy Diana iny sy mifaritra Betroky iny zany de ao no vezivezy ary ny tena consomme betsaka an'io de neto Antananarivo ka zany zavatra zany rehefa mahazo an'io ry zalahy am'izao fotoan'izao efa misy hoe mitsindrona ihany koa satria rongono io no atao jus de atao angalana ohatrany hoe huile essentielle na rongono de iny nitsondromana tonga de efa sevaseva amin'iny zalahy arivarivany de lasa zao de izay zavatra zany tena zava-doza ary azo atao ane ny mamahany zany zavatra zany raha ohatra ka tena manao ny asany sy ny andraiky ny tanteraka reo départementa ministériel maromaro momba ny zavatra io satria tadio tsara ny départementan'ny ministèran'ny fiarovana pirenena sy ministère anatiny ary ny gendarmerie mpanatanteraka sady manao paikady ny momba ny fiadina amin'ny tsy fandriampahalemana zany fa misy ministère maro faniry tafiditra anatiny io ary io zavatra ifandrombonana io fa tsy hoe any mpitandro filaminana rery fa voateny am'izany ny ministèran'ny fitsarana inona ny atony ny lalàna mivoaka indraindray ny didim-pitsarana mivoaka indraindray rehefa eny amin'ny fitsaraina momba n'ireny olona tsy milaminy ireny dia mampimeo izy fitenenana ny ankizy ankehitriny satria ny olona nieritreretina hoe tsy azo mahazo liberté provisoire fa fanavonjo maika de mahazo ny olona nieritreretina hoe tokony azo an'izany tsy mahazo de misitrika zay no mahatonga n'le hoe ministère amin'ny fitsarana ny eo amin'ny fitsarana tena tompona andraikitra voalohany amin'ny zavatra io satria PDB reo gadra mivoaka vao mivoaka herinandro mahavita ny saziny de efa mandeha sahady mangalatra de miverina indray inona ny antony le didim-pitsarana avoakan'ny eny amin'ny fitsarana dia tsy arakaraky ny asa ratsy atao zahako zao raha mijery hoe ny olona manolana zaza zany fanira de tena tokony migadra mandra-pahafatany zany ary eto moa tsy hoe moa tsika efa nanosiniany zay nanosiniany ny resaka hoe fanameloana ho faty efa tsy misy an'izany tsony tamin'ny andron'ny filomarika Ravalomanana fa raha ohatra mbola nisy an'izany de tokony metrika an'izany reny olo reny satria le fanahy efa tena tsy fanahan'olona tsony efa tena fanahambiby satria atramina zaza rotaonany aolany zalahy tena zava-doza ohatrany hoe tsy vehivavy miteraka n'ireny olona manao andre zavatra ohatrany hoe biby na sanatr'izany atao hoe vato ngamba sa inona fa tena
mampalahelo zany ka tompona ndraikitra voalohany am'zany a ny ministera amin'ny fitsarana no fitsaranoa ny amin'ny famoahana an'ilay didim-pitsarana zany faharoa manarak'izay a dia tafiditra koa ary tsy afeniko zany a tokony jereny ny solombavambahoaka mihitsiny a ty reny lalàna fanasaziny ty satria moramora am'izao fotoana zao de manisa fotsiny drala hoe raha izao zany de zao taonano any fa tokony atao mafy mihitsy ny sazy amin'io a zay avoaka lalàna de am'izay a fahitateraka ny zay mieritreritra ny mpanao ratsy tsy adalaniny any amin'ny tany arabo any any manao izy efa misy olona tratra mangalatra nany reny tapahana ny tanany ratsakeny ratsa-tanana de efa ninana zao ty tapahana ty fara mondro tsy afaka manao inona tsony a de mety tonga saina ka hoy za hoe tokony hojereniny eo amin'ny fitsarana misitsy ny sazy ho andreny olona manao andre zavatra eny fa tsy avela ho vitavita am'izao fotsiny fa tena mampalahelo ary tena iny ny tsaran'ny malagasy tsaran'ny vahiny atsika hoe zany ve tena toe-tsainy le malagasy de tavitra anatin'izany koa ministera amponina zay tena amresaka ny sécurité sociale sy ny rehetrarehetra tavitra anatin'izany anjarany zareo isaky mifaritra mitaizany olona sy mijery an'izany zavatra any hoe amin'ny resaka protection familiale sy ny rehetrarehetra aiza misy an'ny fianakaviana ohatran'izao aiza misy an'izao fa tsy varina fotsiny a manaraka ny mpitondra eto manaraka ny iny izy teo mpitondram-panjakana de aveo de mandeha fotsiny a faly mitehaka faly mirombo amin'ny fotsiny hoe zay de tena miasa fa le tena asa le tena andraikitra tena azy a tsy ataony akory tavitra anatin'izany koa ny ministera ny varotra satria maninona mahantra ane le olona maninona tsy afaka mividy tsony an'le entany le hoe telo andro nomena zao hoe iena mividim-bary izy zao menaka tsy mitsaha miakatra mividy ny isan'andro am'izao fotoana zao ny olona raha mividy labozia de fa tsasaka labozia no vidina fa tsy mavidy labozia anankiray tsasaka zimbo izy rina zay atsaka zimbo ary efa misy an'izany eo anosibe ary président ny fokotimmatsika eo anosibe 2 mpivarotra de izy mihitsy ny teny tamiko hoe monsieur le député lozany ty fa ahoana le jumbo efa tena zaraina roa ary iny ny tena mandehibe zao fa ahoana ray fidèle le izy izy ary zato mividiny zao de avadika 50 ino be de be mpividy am'izao fotoana zao satria rano asinan'iny akanatsiron-doka de fa zay tena mandra zany zavatra ka le fahantrana miopapana mihitsiny ny tena mahatonga le asandalo am'izao fotoana zao na andrenivohatra na ambanivohatra zany ka inona ny eo koa ny ministre ny atitany satria nahoana le ministre ny atitany zay mba nieritreretina hoe mba anao ny fifidianana filoam-pokotany tsy misy mieritreritra n'izany mihitsy kanefa ny zavatra rehetrarehetra miseho eto amin'ny tany sy fanjakana ty de na fokotany no miseho io seho fokotany io zany de tena manana asa goavana mihitsy amin'ny resaka fandriam-pahalemana eny amin'ny fokotany satria ao aminy mivoaka ny andromasom-pokon'olona ao aminy no mivoaka ny atao hoe passeport fijerena ny olona mivezivezy isan'andro ao amin'ny fokotany misy azy ao aminy no mivoaka ny rafitra fampandrosoana ny fokotany ao aminy no mivoaka ny rafi-pifenina tsy rafi-piaramonina amin'ny alalan'ny fivorimbem-pokon'olona fivorimbem-pokon'olona tsy misy ane zany zavatra zany tsy misy zany am'izao fotoana zao vany ataon'le président le chef fokotany am'izao fotoana zao dia mame certificat de résidence de mahazo an'le vola 500 sa ohatriny iny ary mbola tsy fantatrako hoe misy comptabilité mazava iny sa tsy de makany volan'ny tsena ery amoron-dalana ery na ny ambanivohatra ny eto andrenivohitra misy an'izany daholo de aveo ny mameny atao hoe raha misy verikaratra de manome an'ireny zany zavatra zany fa ny fitsiriana isaky ny elakelatrano fijerena ny fandriam-pahalemana any amin'ny elakelatrano ana de tsisy ratsy hoe raha andray an'ity resaka berno ty zao de zao tadio tsara fa rehefa fandehanako iny lalana iny ary eo amin'le toerana atao amin'ny miara le fanaovana embuscade mihitsy nanaovany zareo satria raha avy any atsimo avy any be avy any kianja anao
lalanao kianja de ataoko amin'ny hoe 1 kilometre latsaka kely eo mandady na 4 tena mandady ianao zany hoe raha misy intervention ataon'ny gendarmerie zany avy any Ilaka le eo Atsimokianja satria misy brigade raha tsy diso andeha ho any Ikanja azo am'Bernono de mandany eo amin'ny adiny ray latsaka fefany zay vao tonga Bernono to amin'le nao nisy iny le fanafiana taxi brosy iny raha avy aty avaratra indray ianao ny gendarme avy aty avaratra raha monjy an'io de gendarme anankiroa ery ambany ery Ambohimanjaka io am'le fisakafoana taxi brosy nefa eritrereto miakatra avy any vao miakatra avy any de fa hitan'ny olona de fa petahan'ny olona koa avy eo zany hoe raha nanao ny asany atsakany sy andavana ary raha tena chef-pokotany tena izy de efa fantany demelo hoe misy zavatra tsy milamina neto amin'ny tanàna ity misy olona vaovao misy olona tsy mpandeha ety manodidina ety fa inona ataony fa tsy manao an'izany le chef-pokotany varianao ao fotsiny de ao de vita ary raha ohatra ka tena mipetraka tsara ndrafitra ao amin'ny fokotany zay sampanaretra ao amin'ny fokotany mba hanampiasa izy ny andro masom-boky olona hoe ndany nareo le rehetra mba mijery fa ohatrany tsy mandrimandry zany tany zany fa misy zavatra tsy milamina satria rehetrarehetra na misy olona hoe tsara kanjo mandeha eo na miresadresaka koa miandro aloha izy rehetra de tokony mailo le chef-pokotany fa io efa misy atao hoe reconnaissance atalo misy itsy io ary olona efa araky ny teniko teto mijery le toerana naovana amisykady avarana intervention de to mihitsy mipetahany vita ny opération rehetrarehetra mitsoka izy aty amin'ny tapiny atsinana ny lalana mitsoka any zay tsy afaky ny gendarme na police na intervention satria moyen gendarme tsy ampy am'izany fitaovana gendarme tsy isy an'izany ny olona efa lasa mandeha fa mahazo 45 minutes raha manao ny asany tena chef-pokotany tena izy amin'ny lala fivitanana zany de tafiditra ao anatiny no mazava ho azy ny ministère ny sex ny police zany tompona andraikitra amin'ireny zavatra izy satria raha ohatra ka tena nanao ny asany koa izy tao anatiny tao satria araky ny fitenenana hoe misy convoyeur tao anatiny de raha mbana hoe aminao hoe tonga ny torabato raha misy convoyeur tsiraiky raha mba nanao rafaly indray mandeha fotsiny avy any amin'ny torabato le gendarme mitsoky reny fa tena ohatrany tsisy fa ohatrany hoe convoyeur de ohatrany hoe matorika angamba le gendarme ao anatiny de fa araky ny teny hoe torabato tonga de tsy afaka namahana basy tonga de satria matory tsy vonona amin'ny asa taony dia zay mifandelika zay tompona andraikitra daholo ary tokony jerena akaiky io ary sao de tokony efa jery mpitondra fanjakana fa tsy hoe vita ny RN7 fa mandeha io hatrany amin'ny RN2 io tsy maintsy ho avy io ny RN6 tsy maintsy ho avy io RN4 tsy maintsy ho avy io RN1 tsy maintsy ho avy am'izao fotoana zao zany de tokony efa hijery am'izay araky le teny président Marc Ravalomanina hoe raha tena mpitondra ianao de efa mianticiper an'izany rehetrarehetra zany fa metrahana paikady maty-paika mba tsy ho tonga zany zavatra zany fa tsy rehefa tonga vao zay hoe tady solution le olona efa vo zay no vao tady solution raha tena mpitondra tokony efa hijery hoe tena ahoana marina hitondrana ty zavatra ty fa tsy mety fa tena mijaly le olona ary ny tena fetraikany io de zao io mandeha Facebook io sy nrehetrarehetra fa niry de na ny touriste aza io manko le tena olana tena tsy ho avy eto satria ny olona misy mandeha alina ny olona misy mandeha atoandro de tsy ho avy ny olona ary tady io tsara fa touriste tonga eto zany de le mandehany am'reny ambany voatritsika reny ny tena ty satria ambany voatritsika tsy misy any amin'ny Zaro any raitsy fotsiny hoe raha mialo miandro vazo ianao andeha voaka any be sur Tsirobiana de mandeha amin'iny reny ranomaniny be tonga any be sur Tsirobiana mandeha kanotana ianao fitenin Zaro azy de mandalo any be gido sy ty voaka any be sur Tsirobiana iny anao mipetahana nefa ohatran'inona ny aretsika any amin'ny resaka fizahantany de tsy ho avy ny olona de tsisy volamiditra tsisy euro ho avy eto de taraiky eo anao taraiky de inona no fampandrosoanao avy am'izany fa de eto de fampinana toerana na no hoanina eto aza de tsy misy koa satria inona ny antony le fizarana atao hoe
partage égal le ressources naturelles tsy misy am'izao fotoana zao satria le mpanambola biany mahazo fa mivoaka re tokony azo an'le izy lasa tsy mahazo dia mihina fa tsy mitombo ihany ny resaka tsy fandrepalemana ka zay zavatra ena mba tokony mba tena mba eritreritra mihitsy le mpitondra raha tena mpitondra mba tokony hijery an'izany hoe ahoana marina ny tena anaovana anty zavatra ity fa mijaly mivahoaka ny mpanan-karena moa dia efa manana gendarme sy polisy miandry azy fa itsika miainana amin'ny faritra ivo sy many amin'ny toerana misy atsika any mba manamanana kely dia vatondra la reconnaissance dia petahindra la inona nanjo atsika ka zay zavatra tokony mba jere le mpitondra ary eto dia miantso mpitondra fanjakana hoe tena ataovinareo lahara-pahamena rangaty fiadinany tsy fandriam-pahalemana tena mijaly mivahoaka fa tsy avelany dia am'izao raha reny fitaovana rehetrarehetra tamin'ny passation na tamin'ny tafika malagasy na tamin'ny gendarme reny na tamin'ny polisy amin'ireny exposition rehetra no aseho dia tokony hoe tena mandry fahalemana Madagasikara tsy misy ohatr' izany satria natramin'ny gendarme ane manana an'ireny atao hoe brigade fluviale reny fa ahoana ny asan'izany zao manana an'ireny moto sy ndretrarehetra eny andanana any ambanivohitra manana an'ireny quad sy ndretrarehetra eny vaza amin'ny fandehany na ny polisy eto firy ny polisy eto variana amin'ny arabe fotsiny tsy mandeha ny elakelan-trano any ary iara le fanafenao raha dia ohatrany hoe araky ny fitenenana amin'ny miaramila dia ohatrany hoe prise en main natao tamin'ny seg vaovao sy commandant gendarme vaovao mihitsy le izy satria ny gendarme ny nafarana avy any Ambositra nandeha hiaro ny tanàna Tsirabe tamin'ny fivoriana nataony Remdem atao Tsirabe avy dia Tananarivo koa izy vanipetahindra la tao amin'ny Obernono io inona ny vitan'ny gendarme le gendarme avy any Ambositra ny tsy tonga tao hoe dia izay mahagaga amin'izy hoe variana fotsiny ny gendarme sy ny polisy miaro ny miady amin'ny atoko-panohatra miaro ny mpitondra amin'izao fotoana fa tsy miaro an'le vahoaka zay tena tompo ny fanjakana tsy miaro an'ny vahoaka lay atao hoe fanjakana ka tokony eritreritra mihitsy ny mpitondra amin'izao fotoana zao raha tena tiany ny vahoaka dia ataony lara-pahamehana ny amin'ny fiadinany tsy fandriam-pahalemana zany hoe ireo ministera rehetrarehetra reo zany tokony ho jerena akaiky fa tsy atao alasa fahotrany io fa raha io no mitoy dia mialatsiny amin'ny teny fa tsy ho zaka vahoaka ntsony ka rehefa mivahoaka no tsy mahazaka an'izany zavatra zany dia araky ny fitenenana hoe aleo alan'andrina tsy hoe alam-bahoaka faniry ny fampitsaivana andresantsika omaly moa zany tao anatin'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena dia hoe amin'ity resaka asandalo asanjiolahy ty dia ny ametrahana drone zany hanarahana an'ireny mpangalatra ireny zany sy ireny dalo indrindraindrindra manao fanafihana tanàna sy alatromby ireny eo ihany koa zany hoe hanomezana 4x4 zay andeha amin'ny lalan'ny ratsy sy andeha any amin'ny tendrombohitra ary andeha any anaty rano dia io ihany koa le hoe hanome hélicoptère tsy latsaky ny folo sy ny hanome fitaovam-piadiana mahery vaika hatreto aloha zany rehefa mahita le lafin-javatra sika dia piteram-boasalamy Emilien dia sika hoe telo taona teo ariny mbola trampokon'olona kianjana akola mbola zany ny zavatra lofosan'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny teo anivo ny gendarmerie pirenena omaly raha nivory dia nanao fanambarana dia amafisina ny escorte zay no fanazavana zay anetin'izy ireo zany efa fanapahan-kevitra ndraisina teo aloha ihany zany tamin'ny escorte zany fany rehefa ela be nisy an'izany ary tadidiko tsara mihitsy ny tamin'ny taona 2003 2002 zany lehibe amin'ny faritra nanao ny faritra Mahajanga tamin'izany fotoana zany zay no efa nanao an'izany escorte zany dia groupena amin'ny toerana anankiray ny taxi brosy rehetrarehetra miala avy any Majunga dia misy rehefa andalo faritra mena tena miala Majunga mihitsy tonga dia efa misy 4x4 miaramila mitarika eo aloha dia misy 4x4 miaramila c'est fil any arina dia ao anatiny eo daholo zany taxi brosy rehetra miakatra aty Antananarivo miara-miainga dia isaky ny taxi brosy asiana miaramila na gendarme mandeha miala Majunga dia tonga eo Maiva tanàna eo mijanona ny avy any amin'ny Mahajanga efa misy mandraindray avy ny avy aty Antananarivo mitondra an'izay koa makeo Mahajanga dia fandimby tena milamina mihitsy ny dia ary tena tsisy ninona
zavatra fanao zany ary efa nyteneniko teto zany tamin'ny nisy fotoana teneniko zany momba an'izay zavatra izay fa le izy zany a izay le hoe mala eto Madagasikara de au pays de moramora tsisy ninona kely eo de mandrimandry ohatran'izao de vao paiky indray mandeha indray zay vao hiazakazaka indray fa zany zavatra zany a tokony hipetraka anaty resaka hoe contrôle suivi amin'ny zavatra eo tokony hoe ao foana zany zavatra zany tokony ao foana ary le teninao tao hoe velirano voalohan'ny filoperenina de za hoe ohatran'ny effet d'annonce fotsiny le izy ary ny any tena mampalelo ahy de zao a le misy an'le mahaino an'le olona hoe maty mpanentsika ohatran'izao maty mpitandro filaminana ohatran'izao fa ingena nisy vaovao an'izay omanisa fakomaly fifandonana mahery vaika zany mihitsy dalo tany amin'ny 20 am'izany tany a Befotaka iny tany amin'ny 30 mahery le dalo maty nisy maty koa ny mpanaraka fokon'olona nisy maty zany zavatra zany tena mampalelo any zavatra zany maninona satria tokony ho tompona andraikitra am'izany fitondram-panjakana amin'ny ezaka tokony adina amin'io tsy fandriam-pahalemana io ary ny teneniko hoe rehefa teny navoaka le izy de tanterao fa tsy entina fotsiny etsona olona hoe zady anao zao fa tena mampalahelo fa tena hoe tsy misy avan-drareo ngamba le maty tsy misy avan'ny fianakavian-drareo ngamba le hoe kidnapena ohatran'izany de atao zany zavatra any koa za hoe tokony zay navoaka amin'ny vava de tokony tanterana satria zany no afatarina hoe tena mpitsindry vahoaka tena hoe tena homme d'état mpitondra fanjakana ianao maraparantsika député Ramboasalama Emilien heverina ato amin'ny districta zay nahavoafidy anao tsika amin'ny anarana ny antoko tiako Madagasikara miazakazaka ny rehetra fivoaka indray ny calendrier ho an'ny andeha manaraka zany betsaka moa ny akombavao azy zany efa mimakoma ny antala ho ny sasany ny akony avy any hoe efa hanao redynamisation zay aparafaravola efa mandamina zay de mitohy makany amin'ireny district maro samy hafa reny tahaka ny any Mahajanga zao de efa misy district maro raha ny vaovao fantatra hoe efa mba manomakoma zay fa reny moa fandamininy anevon'ny bureau politique fa efa vita ny boribory tamy faefatra tery amin'ny espace gold itoy député Ramboasalama Emilien vita tamin'iny ve ny redynamisation sa mbola itoy tety fokotany ho an'ny boribory tamy faefatra zay ianao no mitarika azy marina tokoa zany faniry vita tokoa ny redynamisation ary mbola mamerina indray fisaorana ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ny antoko tao amin'ny boribory tamy faefatra nanatrika iny tao hoe relancement officiel ny redynamisation iny fa alohan'ny anizako an'izay de misy zavatra kely mba tiako tenenina tsiaritra kely faniry satria amin'ny herindray avo miverina amin'ity zavatra de tonga de raha rotiko eto fa zao le nisy an'le fonds souverain malagasy iny zany de loi 2001/024 de rehefa nalefa ny filoperenina ko amin'ny HCL izy zany loi 2021 2021/024 de navoaka ny HCC zany fa hoe tsy nasorona tao zany fa tsy mahazo miditra ao anatin'ny conseil d'administration an'ny io fonds souverain malagasy io ny amin'ny anteny mera-pirenena sy ny anteny mera-doolona satria atao anatin'ny lalàna napetraka zany de hoe raha tena tiana angarahara de tokony mba izy solotena ny anteny mera-pirenena anteny mera-doolona ao zany de nasoron'ny HCC zany zavatra io zany hoe ilay société anonyme zay tantanan'ny direction générale zay ho tendreniny filoham-pirenena zany zay misy conseil d'administration zay tokony hoe tokony hoe misy sénateur na député ao anatin'le conseil d'administration dia anjaka tokana zany fa sady mandidy mihinana tsy nisy zany tsisy mpanao lalàna ao zany hijery an'io zavatra io fa de izy ao de za hoe aiza ihany ty hoe fanjakana tsara tantany i gouvernance sy ny rehetrarehetra fa tena mampalahelo dikan'izany zany de zao rehefa andeha zany ka angataka an'io zany zay ary amin'ny anteny mera de ohatran'ny hoe kabary mona sy marenina zany io zavatra io satria na dia tafiditra anatin'ny programme général de l'état io zavatra io zany de tsy ho hitanay misitsy hoe aiza
tena vola ato amin'ity fond souverain malagasy ity ka efa mampafantatra ny vahoaka malagasy satria zay mahasolo mbavam-bahoaka ny tena fa de efa navoakan'ny HCC zany io zavatra io fa dia tsy isy solombavam-bahoaka na loolona ao anatin'io conseil d'administration zany amin'ny momba an'ity fond souverain malagasy ity kanefa raha tena ametraka an'izany hoe tsara tatan'izany zareo fangararana zany zareo de tokony isy an'izay ary na tena izy ara de tokony hoe mpanohatra anao satria amin'izay mpitondra mijery mpanohatra mijery mpitondra de tokony adio le zavatra zay faharoa manarak'izay resaka jirama ty tena mikaikaiky an'olona amin'ny resaka jirama ty ary tsy haiko mihitsy hoe inona ny tena mbola ametrahany mitazoma ny fotony mpitondra amin'izao fotoana zao ny tale général ny jirama amin'izao fotoana zao satria hatramin'ny mitondran'le rangahy io teo dia tsy nanjary ny jirama satria arakaraky ny hoe me tsara satria hoe niala ministra de mba DG de mba mety kongamba ny asany fa vao maika me tsy alehany neny Ivandre zao de niteny tamika mba ateneno ao fa ty amin'ny quartier résidentiel an'izay ty Ivandre evo roa taona zao de amin'ny roa maraina vao mandeha ny rano de tapaka amin'ny enina aeva amin'ny quartier résidentiel ny Ivandre anina tena menimenina ny olona maika moa zany fa amin'ny quartier tsy résidentiel de makaiza ny facture roa volana tsy alefa le jirama efa ntenaiko teto ary zay tena hoe matotakely an'reto jirama reto satria ilay deuxième tranche zany de lasa 2/3 ny facture anao ao anatin'ny roa volana le 1/3 fotsiny première tranche nefa ny coût an'le deuxième tranche dia atao amin'ny roa apatelo ny vidiny première tranche zany kitanareo am'zany fa ty ataony jirama ty zany de tsy haiko tsony filazazy na vola autorisé ty na afetsena autorisé ataon'le fanjakana ho an'le vahoaka ka za efa miteny eto tsy za akory no ahitona ny tondra vahoaka hoe ndao irotaka fa tsy laza tsony ty fa raha tezitra ny vahoaka ary jirama amin'ny fatapahan-jiro fijaliana amin'ty filarana amin'ny rano ty zay efa tsy ho zakan'olo satria nerana Tananarivo de efa miady amin'ny zavatra io nefa ohatrany tsy misy any zay vokany de ahita rarany ianareo efa efa antragnale zany teto Madagasikara fa tany amin'ny toerakao fa tsy hoe eto Tananarivo ka de ahita rarany ka mba ajereo ihany fa efa tena manomboka aleo ny vahoaka ary tsy ny anapetraka any amin'ny quartier résidentiel fahatra ty ambany tanàna de tena mijaly tanteraka mihitsy amin'ny anaovanareo azy zay le tsetratsetratsaitra faniry fa amin'ny resaka hoe eo anivon'ny district efa hidina tokoa isika zao ary efa misy atao hoe calendrier mipetraka amin'ny resaka fidina fotony sy fanatanterahana ireo toromarika rehetra voalaza atao amin'ny relancement ny redynamisation atao amin'ny 4e arrondissement efa misy calendrier zany mipetraka isaky ny fokotany ary de hoaranja zavatra zay ary mino fa manomboka zay zao dia tsy maintsy tanteraka zany ny fametrahana ny sampana rehetra eo amin'ny fokotim sy ny fametrahana ny distim eo amin'ny boribory tamy faefatra amin'ny alohan'ny farany taona ty zany hoe amin'ny taona 2021 zany de efa mipetraka ny braoan'ny distim ao amin'ny boribory tamy faefatra mipetraka ny sampana rehetra ao amin'ny fokotim ary dia efa nomana sady amin'izao fotoana zao de efa miomana sady zay amin'ny fitetezana ny trano fa nisy fanaovana ny fietrehana ny fiomanana ny fietrehana amin'ny fifidanana amin'ny 2023 satria efa mijery ny olona rehetra any amin'ny fokotany indrindrina amin'ny liste électoral fa tsy ho voan'le teo tsony zay efa namelezan'ny mpitona amin'izao fotoana zao tsika amin'ny resaka doublon fa tena miomana amin'izany tsika isaky ny fokotany ary efa mandeha tokoa ny akizy manao an'izany amin'izao fotoana zao eny ary zava-dehibe zay nambara mahakasika ny resaka jirama sy ny eo anivony FSM zay zany netiny député Rambosalama Emilien tena zay tsy mahay aspiky mahay fantamaro tsika eto amin'ny Miara Manonja ary
manana zay fampitambavao tokony fantatry ny vahoaka zany isika eto ary mametraka ny mahazava-dehibe an'le hoe tsy kilalao nge le fiainan'ny firenena ary raha miresaka jira mahoatra zany tsika de mahavariana ihany lay mahita an'le tompona andraikitra zay voavoatendry eo anivo ministeran'ny angovo tataka ny hoe mametraka jiro panneau solaire 10 amina toerana anankiray de hoe zay no mitondra vahaolana lehibe ho an'le délestage na hoe efa milamina ny rano fisotro madio satria rehefa angovo ny resantsika de voadona anatin'izany daholo ny resaka tontolon'ny rano sy ny jiro fa tena vahaolana maharitra mihitsy ny tadiavana ao anatin'ity raharaha ty député Ramboasalama Emilien fa de manolotra ny fisaorananao zany atao anatin'izay adiny ray ny arahana taminao zay otra malaky le adiny ray sady resaka mihitsy fa ya mbola betsaka ny azo resahana faniry ary tsy dongo toerantsika amin'ny fampitana ny vaovao sy filazana ny fiainam-pirenena amin'ny vahoaka de ny rarina hoe mba hoe noho mpitondra ny zavatra tenenina eto mba izy fiatraikany any amin'ny vahoaka zany fa rehefa tsy eno izy moa tsy handray an'izay zavatra tenenitsika eto de azy ny azy aferany zany ozy izy ny fiteniny ankizy ankehitriny tsisy idiranay fa anjarantsika miteny satria zay mampanohatra ary tsy anasoaso ny atao eto fa iteniny hoe zao tsy mety ataonaroa satria tsy zany tadiavo vahoaka aminaroa de mba ataovy le izy ary de takinay ny fijerena sy fanatsarana ny fiainam-bahoaka dia mirary so atsika rehetra ary amin'ny herin'ny torako zao ndray mitondra ny anjara fitenena fa makafakany eto ny solombavamboaka ny Madagasikara voafity eto amin'ny boribory tamin'ny faevatra dia ny solombavamboaka Ramboasalama Emilien zany dia manao veloma kopakopa tanana ao atsika rehetra ao amin'ny lafiny teknika sy fanaromin'ny rahalahy ny faniry sy rina makasitraka ny solomavamboaka ny Madagasikara atsika Emilien Ramboasalama zany niara-dalana tamintsika tamin'izay tapan'ny voalohany zay tamin'ity maraina ity iveriny etondray ny namantsika Rina Rabe Mananjara de hitondra la fimpanady adiny zay mirahalahy rehefa avy eo zany maro be ny zavatra ho resahany eto indrindrandrindra misy ilay fanaovatsony omaly zay no tanterahana tany Frantsa tany ny fanaovatsony zay ny tanterahana tany Frantsa tany dia fanaovatsony zay mitetina anoany amin'ny 7.90 am'zato tapitrisa euro zany hoe raha tsy njarainy zay dia 1.50 am'zato tapitrisa euro na 151 millions d'euros zany no hoan'ny am'lay projet zay anaovana ny transport par câble moa zany na lay téléphérique dia ny 47 millions d'euros na 7.70 tapitrisa euro dia natokana ho an'lay projet mandraga fahatelo zany lay azona herinaratra raha ny fanazavana ka zao alohan'ny resahany namana Rina Rabe Mananjara sy ny tenako lafimpanady adina amin'ity raharaha ty dia aleo aloha ho averintsika ny fanazavana ny entin'ny député Toditsoarandriamampandry tamin'ny zoma lasa teo ny fanazavana ny entin'ny député Toditsoarandriamampandry eto de hoe ahoana moa no ahafahana mahazo an'ireny famatsimbola ireny ary inona no lalan'ireny famatsimbola ireny dia rovina no azontsika izany de hoentin'ny député Toditsoarandriamampandry aloha ny fomba averintsika le teniny tamin'ny zoma averintsika le fandarana tamin'ny zoma iny de raisitsika le teny député Toditsoarandriamampandry satria nosy ny avina omaly ny ministera ny vola ny toekarena sy ny vola no nanao siny niaraka tamin'ny solitena ny fanjakana frantsay tamin'ny alala ministra misahana ny Europa sy ny raharahambahiny Frank izay Rister zay no nanao an'le sony dia ny filopenena taoriana zany de iny zany le fanaovatsony an'lay projet zay transport par câble téléphérique sy lay projet anankiray de lay mandraka 3 ho averintsika aloha zay Rina Rabe Mananjara ny fanazavan'ny député Toditso hoe zao ny fomba atao azona famatsimbola dia hidirantsika amin'ny détail am'izay le fanaovatsony sy lay vola 199 millions d'euros zay voalaza fa nosy ny avitsika dia ho avy am'izay tsika amin'ny fanadidina namana teknisiana alefaso ny voalohany indrindra rehefa hikaroka famatsimbola ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy misy natao hoe drafitra na hoe document ny anaran'io dia atao hoe DCP na document cadre de partenariat na atao hoe DSP document de stratégie pays io
dia miara mamola volana io daholy ny ministera tsiraray avy iarahany rehetra zany io a mba ahafahana miara-miasa amin'ireo a mpamatsy vola ka rehefa tapaka zany a ny famatsim-bola zay fampiresahana ao anivon'ny fitondram-panjakana eo anivon'ny gouvernement dia alefa izy io a any amin'ny conseil des ministres zany a ankatoavina io document io manaraka izany a raha ohatra indray a tsy manana ilay document na DSP le firenena ohatra hoe tapitra ny fanaovana an'ilay DSP a na ohatra ihany koa hoe ao anatin'ny famiantsika toy izao Covid izao a na ihany koa hoe tsy tafiditra tao anatin'ny listiny zay drafitra izay zany a ny zavatra tokony atao eto amin'ity eo amin'ilay firenena anankiray a dia azo ataon'ny ministra tsiray avy mihitsy faniry ny mikaroka famatsim-bola zany a mba ahafahany miara-miasa amin'ireo mpamatsy vola reo fa kosa tokony anaraka ny fenitra sy ny protocole amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena izany ary manaraka izay koa dia tokony mifanaraka amin'ny programan'asa zay ankatoavin'ny gouvernement zany a izany rehetra zany ary efa hita zany zay famatsim-bola izay zany hoe ianona no bailleur angatahana sy ilay fifanarana zay tokony ho atao dia manoratra mazava antaratasy any amin'ny ministry ny toe-karena sy ny finance ilay ministera dia manazava izy hoe inona ny antony sy ny zavatra angatahany rehetra zany a amin'ireo mpamatsy vola ireo ary marihana tsara fa ny ministry ny toe-karena sy ny vola foana no manoso ny fangatahana tady toy izay nisy olana be misy tamin'ny 2020 raha taditsika tamin'ny ministry ny fahasalamana amadimady tena voamaly mihitsy zay no nresahanay teto io ministry ny fahasalamana zany a dia nahita fa hoe mitavozavoza le gouvernement mitavozavoza le ministry ny finance sy ny toe-karena ka teo aloha efa hita amin'ny fahasahirana ny mpitsabo rehetrarehetra ny fitaovana tena hoe tsy ampy etrena Covid-19 dia maika izy dia izy nanao sonia ilay fangatahana zany a izy manokana tany amin'ny mpamatsy vola azoko tsara misy azontsika misy zay hoe famiakainy zany nefa raha amina procédure dikana zay ao atao dia tsy mitokony ministry ny finance sy ny économie zany a no manao an'izay sonia izay ary iny a ny antony nanalana azy ao anatin'izay zany hoe tokony mahay an'izany daholo membre ny gouvernement tao anatin'ilay izy io moa dia nisy disatisa be mihitsy a sy fikorontanana tao anatina gouvernement fa zay zany no tokony atao tsy maintsy misy ny finance sy ny économie foana ny minoso ny fangatahana ao anatin'izay ary rehefa lasa lay sonia zay ho atao zany a dia manaraka ny fenitra izy ary manaraka ihany koa zany a ny protocole zay misy ao amin'ny ministera ny raharaham-bahiny zay zany a ny etapy voalohany a zay tsy maintsy arahana manaraka izay a rehefa alefany amin'ny mpamatsy vola amin'izay zany a ireo fangatahana ireo ka azony izay a azon'ireo bailleur zany le izy dia tonga ry zareo a aty Madagasikara midina sy mijery ifotony izay natao hoe mission d'identification de projet ny dikan'izany a dia mijery izy a hoe inona le asa zay ho atao a inona ny programan'asa mifandetana amin'ny zavatra ilaina very izy a dia mijery izy zany a dia mandalina zany a hoe tena hoe mifanaraka amin'izay tena filana mihitsy ve a ny diadavan'ity ministera anankiray ity a na ity gouvernement ity dia rehefa ekena zareo indray le mission d'identification de projet a dia asainy manao dossier amin'izay ny ministera ny finance zany a amin'le famatsim-bola zay ho atao dossier peta mihitsy no atao amin'ny faniry peta be mihitsy zany a dia eo koa zany a miaraka amin'ny fanohanana ny dossier zay atao zany a dia alefa miaraka amin'izay dia rehefa vita zay a dia misy indray a ny tombana zay atao eto ndrena no atao hoe mission d'évaluation
Rehefa vita zany le mission d'identification de projet de atao ndray mission d'évaluation tonga fanindroany rehetra zareo manao tombana zany hoe manara-maso izy manadiady mandalina mihitsy hoe araka le voasoratra tao anatin'le taratasy voalohany ve ny tombana zay ho ataony de mifanaraka tsara izy zany ary tena sur terrain mihitsy zany zareo no mijery an'izay rehetra izay de rehefa vita izay mission d'évaluation zay ataony zay vao alefa any amin'ny filakevim-pitantanana na ny conseil d'administration ny mpamatsy vola zany zay fagnangatahana sy dossier izay dia rehefa misy ny fankatoavan'ireo conseil d'administration ny bailleur io zay tena faratampona zany ao anatin'izay rehetra zay izay vao atao soni zany ny accord de financement na ny convention de financement de rehefa atao soni io dia ny ministre ny finance sy ny toekarena no miara manao soni amin'ny solotena ny mpamatsy vola zay hitantsika gamba amin'ireny hainao manjery rehetra iny ny fanaovan-tsoni de zao rehefa vita ny soni areto tiako azavaina tsara amin'ny mpanoka aminareo sy ny mpitondra sy ny vahoaka indrindra fa tsy hoe vita ny soni de mioraoera ny mpitondra hoe azo volitsika androany na rapitso na amin'ny herinandro na afaka ray volana bola ira io vao azo fa rehefa vita le déblocage rehefa vita ny soni zany zay raha de tsy maintsy marefa ndray iny ankatoavin'ny conseil des ministres zay aloha voalohany rehefa ankatoavin'ny conseil des ministres iny de zay iny vao alefa aneneviny antemera rotota ratifié ny antemera pirenena sy ny antemera ndolona indrindra fa fampindramana zany no atao de tsy maintsy tsy makany de tokony hiditra zany izy iny ao anatin'ny fotoam-pivorin'ny antemera fantatsika fa ny fotoam-pivorin'ny antemera dia voalohany volana mai zay resahana momba ny LFR loi de finance rectificative de ampidirina ao anatin'izy impolondra zay zay ny fotoam-pivorina na 3e mardi ny volana octobre zay impolo andro de tsy maintsy atsofoka ao anatin'izay zany iny accord de financement iny ankataovin'ny antemera-pirenena rehefa tsy tafiditra ao anatin'izay izy de miandry fotoam-pivorina manaraka zay vao atsofoka zany izay rehetra zay ny dikan'izany de tsy maintsy mandalo fankatoavan'ny antemera rotota io accord de financement io de rehefa vita indray zay fankatoavan'ny antemera pirenena zay de tsy maintsy mandalo ny atao hoe procédure de mise en vigueur zay alefa any amin'ny ACC sy alefa any amin'ny ministère ny fitsarana zany izay ka ny ministère ny fitsarana manao an'izay procédure de mise en vigueur zay de rehefa vita indray zay zay procédure de mise en vigueur zay izay tsika vao manao ny atao hoe demande de décaissement na ny fangatahana famoaham-bola zay zany amin'ny akapobean'ny faniry ny tsy maintsy voafehan'ny dingana tsy maintsy voafeha zany ny fitondram-panjakana ao anatin'izay ary tsarovy fa ao anatin'izay le hoe mission d'évaluation zay ndraisantsika zay de tsy maintsy misy négociation zay atao ny anarany iny de hoe négociation officielle ka raha mahafapo amin'zareo le négociation officielle zay atao rehefa resy lahatra izy zay iny vao alefany any amin'ny filakevim-pitantanan'ny mpamatsy vola zay zany amin'ny akapobeany ny fahaiza-manao tokony anan'ny fitondram-panjakana indrindra zany ty négociation ty may mifampiresaka zany hoe mila mahay mifehy zany ao mahay mahafehy anao ny resaka fitantanam-bola mahay mahafehy ny toe-karena mahay mahafehy ny fifandraisana iraisam-pirenena zany natao hoe mpitondra mahay le fanontaniana mahay zany ve reto mpitondra satria be da be famatsim-bola tsy azo misy zao de ministre be da be fa voangina zao vao roa andro hoe misy ny environnement hoe tsy ampy ny ento mananay misy ny fampianarana koa no miteny hoe aiza fa tena tsy mampianatra ke zany misy trangenao hoe ianao zany de tokony manana lalana tokony tsy ionan'io budget anao io fa mitady zany ianao manaraka an'izay teniko zay mitady bailleur anao de mahay manao négociation anao de manaraka an'ireo teniko reo dia
azo ianao ao anatin'ny ary betsaka amin'ny famatsim-bola ary betsaka ny olona miazy tena betsaka ka matoa ny fitondrana atsika mahatrotr' zao tsy mahazo fanampy kely ny fanampiana azo dia tsy hainy mpitondra reo voaresako reo rehefa tsy hainareo a dia alohalovana azy fa hoampandrotsontsika ty Madagasikara ty ary ataonay miara manan-karena amin'ny vahoaka malagasy ianareo ao anatin'le izy zay zany a zavatra tsara ho ay zany ary tsara ho ain'ny mpitondra ary indrindra tsara ho ain'ny vahoaka mba tsy hotompotrano mihina nareo amin'ny fitantanana ny firenentsika amin'izao fotoan'izao raha fangatahana fanampiana teti-bola indray no atao na hoe appui budgétaire indray no atao dia tsy voatery manana les documents les DSP na document de stratégie pays sika fa lettre de politique de développement defa mety zay irahana i fampiresahan'ny gouvernement manontolo rehefa manaiky zay zany a ny gouvernement manontolo lettre de politique de développement no atao dia misy ny toekarena sy ny vola indray no manao sonia an'izay a dia tonga dia hoentina iny any amin'ny mpamatsy vola dia mazava ho azy fa rehefa hoentina any amin'ny mpamatsy vola zany iny a dia manaraka ny fenitra rehetra sy ny protocole etatika zay mifanaraka amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena dia vita zay a dia miverina am'le dingana zay ndresahako teo zany a am'le hoe négociation sy alefa any amin'ny conseil d'administration ny bailleur sy mandalo conseil des ministres sy ny antenimiery pirenena daholo a ny dingana zay ho atao zay zany amin'ny akapobe ny tontolo ny fomba fahazahoana ny famatsim-bola amin'ny akapobeany zany a faniry zay mbola verika any a tokony hain'ny mpitondra rehetra izany zay zany no fanazavana naverintsika tamin'ny resaka ny fanaovana tamin'ny député Todso Andriamampandry izay solomamoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amboribory tamin'ny fahenina tamin'ny zoma teo ny resaka momba ny ahoana ny fomba azoana famatsim-bola zay le tiako tenenina mandrakariva arao tsara ny fandarantsika satria misy zara fahalalana zara aya zara traikefa ny eto amin'ity fandarantsika ity sady fanadidina ny fizarana am-baovao dia iny zany efa manomboka mahafantatra mpanaraka Miara Manonja zay eto amintsika ny amin'ny hoe ahoana ny fomba azoana famatsim-bola ka iny tonga amin'le fitenenina hoe sa atao amin'ny justa mihitsy rino na hoe tena fanandrify amin'le zava-mihitsymihitsy satria nisy fanaovan-tsony zany a omaly a tany a Paris tany Frantsa tany Quai d'Orsay mahakasika indrindra ny hoe kisy tetikasa zay kovatsiana hampindramam-bola avy any amin'ny firenena frantsay avy amin'ny alalan'ny tahirim-bola mpanjakana na frantsay sy mifanjakana frantsay amin'ny akabeany zay ny fanaovana sony zany ka ny solotena ministry ny raharambahiny frantsay sy ny solotena ny ministère ny toekarena sy ny vola ho an'ny anjakana malagasy no nanan-tanteraka izany dia raha iverenantsika le izy dia hoy tsika hoe lela vola raiky amin'ny 500 tapitrisa euro na 151 millions d'euros zany hanaovana an'ilay transport par câble zany na lay fitaterany amin'ny alalan'ny câble dia téléphérique zany iny dia eny ambony eny iny transport par câble iny zany fa tsy mandeha aty an-tanety iny tsy mandeha anaty rano iny ho resahantsika iny rehefa avy eo ary tatitra an'izay rina satria betsaka rinany tsy mahalala an'le téléphérique dia ho resahantsika izay rehefa avy eo apiditra amin'izay mihitsy ianao rehefa avy eo dia eo koa lay hoe projet mandraka 3 zany zay misy an'le centre hydroélectrique ngeza be mihitsy zay mamatsy ny herinaratra dia nahazoantsika zay famatsim-bola 47 millions d'euros zay na fito amby 70 tapitrisa euro zay reo dia vola indramitsika avokoa reo dia raha ny fanazavany député Todso Andriamampandry azy teo zany rina dia hoe tsy hoe vao vita sony omaly iny dia hipotsaka ny vola ho avy ny robinet ho any eto Madagasikara fa mbola andalo zay eo anivon'ny filakevitry ministra iny raharam-bola iny dia rehefa avy eo iny mbola handalo eny anivon'ny antenimera rototo iny andalo amin'izay fankatoavana zay dia andeha ihany koa zay eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ho amarinina zay vao andeha any amin'ilay procédure ny hijerevana ny fomba ahafahana mamoaka an'izay lelavolo zay na ny décaissement samy hafa zany anefa dia mbola maromaro no lalan'izany famatsim-bola zany hoe tsy mbola ho amin'ity taona ity zany mety ho any amin'ny heritaona zany mety ho any amin'ny 2023 any zany lalan'izany vola zany satria mbola maro ny fandaminana ho atao amin'izany
tahaka nylay nahazotsika n'ilay vola 1,100,000,000 de dollars nanovana tamtamma be iny de mbola ny apahany kely taminy 490 millions de dollars no azotsika zany de iny nefa taorinan'zay hoe fanaovatsony teny amin'ny lapampanjakany avlo zay de mbola natao ny fampidirina azy ao anatin'ny filakevitry ministra tiana hevitra de rehefa vitsy zay de niditra tanatin'ny fivorimbeny ny anteny merarotota de mbola handeha indray zany ny procédure manaraka ry narabe mananjaraka ho avy am'izay tsika inona mariny ty zavatra ny soniaviny ty teleferike de tamin'ny maraina tany anaty taxi be tany anaty onjam-peo samy hafa tany tamin'ny alina moa zany any anivon'ny tambajotra sosialy de hoe inona moa olona eriapita inona moa le tena betongolo rina le tamitsika le tambola kely fety miaramila de mandeha para zay mankizy tam'izay de ohatra mandeha para anao de efa misy olona mitaty ery de eto misy olona mandefa de tsy zany fa ohatra misy motera be ahodina be zany hony izy io de ohatra misy ohatra ny bus any fa bus eny ambony de fanina ny rehetrarehetra manomboka fantatry ny malagasy inona le teleferika fa alao rinarabe mananjara aloha hanazava izay de ho avy am'izay zay mirahalahy zany ifampitan'le raharaha eto ka zay indrindra ny antsika moa eto amin'ny Miara Manonja zay miainga eto amin'ny MPS Anosipatrana voalaza ihany keo hoe anisan'ny eo koa le zara fahalalana eo ny analizy sy ny fitondrana ny vaovao ka isika zay manaraka amin'ny alalany onjam-peo sy ny televiziona zany dia tsy atao mihitsy tompotrano miona momba ny zavatra ohatran'izany satria atreto aloha raha ny fanazavana hoentin'ny mpitondra fanjakana dia any amin'ilay fanaovan-tsinilo zany ny mamaky azy fa mbola tsy de tena nisy hoe fanazavana ny teknika momba ny teleferika zany de ho andrasantsika zay fanazavana ataondry zareo ny momba an'izay fa ny tsika aloha de alefantsika de meloha fa meloha ny teny idirako am'izay fanira tonga de raisiko kely sao tsy tadidiko le fomba fanazavana n'lay hoe procédure isan-karazany momba n'le resaka hoe famatsim-bola sy ny rehetrarehetra teo ny fanontaniako tena hoe tonga tato an-tsaiko zany vao naheno ny ty le hoe vola natanterahana ny teleferika sy ny mandraka droity de izao ary mino fa isika menakavy dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ilay fanontaniana hoe ahoana rehefa mitrosa ny olona ray na rehefa mitrosa ny sosiete anankiray na rehefa mitrosa ny firenena anankiray dia efa voadinika sahady ny fomba amerenana azy averiko indray-pandeha rehefa mitrosa ianao ohatra hoe mitrosa any amin'ny banky na mitrosa any amin'ny reny le fitrosana vola reny zany dia efa mipetraka mazava hoe raha olotsotra ianao zany hoe inona ny asanao inona ny fidiram-bolanao isam-bolana de atao zany calcul ao anatin'izay rehefa manao trosa ianao satria ty hoe pré de trosa ny dikan'izay dia ty zany zao vola trosaina amin'ny de ataoko hoe trosaina ny frantsay amin'ny firenena frantsay ity zavatry trosaina de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba amerenana ny volan'olona ty tsy resaka hoe any amin'ny banque mondiale na resaka hoe any amin'ny mpamatsy vola mahazatra fa itony zao le atsotsika hoe fiara-miasa bilatéral firenena sans firenena any amin'ny famafana trosa araky ny efa nresana antseto le tany aloha tany dia reny zany afa mihitsy ny système an'ireny fa itya bilatéral zany hoe firenena samy firenena Madagasikara sy Frantsa zay zany le fanontaniana ahoana ny fomba amerenana ny volan'ny firenena frantsay amin'ny tia fitrosana be ity tsika zany tsy tonga de maimaika hoe teleferika de any andoaly de le hoe mandeha de tsy mipetany fa eny ambony eny de ohatra ny manidina tsy zay fa ahoana tompoko no amerenana ny volan'olona raha amin'ny tia resaka ity satria rehefa dinihana le izy de somary mitanila ilay communication zany hoentin'ny mpitondra
zany hoe ny communication sy fampitam-baovao ataon'ny fitondram-panjakana dia tsotra fotsiny hoe vita ny sonia dia hoe hitako teo mihitsy zao le izy de hoe manamaivana ny embouteillage sy fitohanana hoe manamaivana ny fitohanana eto Antananarivo renivohitra ka de tena zava-dehibe mihitsy ny isin'ny teleférika eto Antananarivo renivohitra fa ahoana kay azafady indrindra ny fomba merenana ny volan'olona ary iza le amerenana an'le vola Frantsa akoatran'izay efa nisy atao hoe tena zavatra napalahelo vao tsy ela zay mbola ataontsika hoe tao anatin'ny 20 taona tateoriana hitantsika tsara nefa rany reny Airbus 340 reny ny communication nalefa ne tamin'ireny de zao hoe natao nampilendalenda mihitsy hoe fiaramanidina tena tsara sy tsy maninona zany fa rehefa namerina an'le vola amin'izay satria mbola resaka vente location ary reny dia ny potra ny fitoriana izay ny malagasy moa zany nitondra n'ilay fitoriana tany amin'ny fitsarana tany a Frantsa somary avelokely fotsiny dia tena nahita faisana ny Air Madagascar égale fanjakana malagasy efa vitanao le fanarahana tany aloha tany fa nivadika le izy tateoriana hoe inareo malagasy de tokony mbola andoha vola ohatr'izao sy ohatr'izao sy ohatr'izao dia reny ny vokany miviravirain'ny olona tany amin'ny fitsarana tany Frantsa isika momba n'iny resaka Airbus A340 iny anankiroa tamin'ireny moa efa nisy fantanina n'inona raha natao Boeing le izy 777 na Boeing 777 ny tena mifaninana tamin'ny A340 tamin'izany teo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka maneran-tany dia moa le lasa le vazazy angamba le chiffre 7 mihitsy ny tsy azoazony sata Boeing foana hatramin'izay fa hatramin'ny andron'ny président Tsiranana nefa Boeing dia iny lasa Airbus tapaka zay satria hoe te hiavaka sa hoe te ahoana iny moa tsatsatsiaritra dia nahita tsika raha iny tonga indray ty le fiaramanidina ho an'ny tafika 7 millions d'euros moa izy iny de nefa nandoavana ny 4 millions de mbola nisy tsy voaloha de io ndray tsy hita ihany koa nefa ran'le zavatra dia mbola vola ihany koa zany mbola hoe mbola tsy voaloha mbola nisy vola tsy voaloha zany tonga indray zany ty ny mbola fitrosana indray amin'ny resaka hoe teleférika sy ny resaka hoe mandraka droit tsy ny resaka teleférika na mandraka droit no hoe problema be hoe ahoana raha iza zany no mijery amin'ny maha-olon-tsotra fa ny ato dia maheno le maneno be le vola amin'le hoe teleférika 150 millions 151 millions 852 769 euros zay le amin'le teleférika vola trosaina dikan'izany averina dia le mandraka droit 47 millions 829 530 euros zay zany le izy dia rehefa natambatra le izy dia ao amin'ny fanireo le total be 199 millions d'euros eo firy tsara le izy 199 millions d'euros zany 200 millions d'euros latsaka kely fotsiny zay dia le fanontaniana goavana zany hoe ahoana no fomba amerenana ny volan'olona amin'ity vola zay no trosaina mbola piko le izy ry tsy vitany hoe ahoana ny fomba amerenana azy fa rehefa pré ohatran'izao dia ohatrinona aloha le zana-bola dia mandritry ny firy taona no amerenana azy satria volany indramo ty avy amin'ny trésor français dia misy koa amin'le pré commercial ozy izy zay garantie an'izay ny BPI France assurance export mbola misy an'izany BPI assurance zany misy prime de risque sy ny sisa fa rehefa ankajina zany mo technique zany fa tonga dia le enveloppe na 151 millions d'euros no resantsika ilay teleférika rehefa ohatran'izao manko le pré zany dia mila fantatra le hoe ohatrinona ny zana-bola dia mandritry ny firy taona io satria tsy 10 taona tsy 20 taona fa mbola lavitra be io dia mila fantatsika le izy mety ho ity le izy aty amin'ny taona raiky amin'ny 24 hoe 151 millions 852 759 euros fa rehefa mandeha le zana-bola amin'le sisa amin'izay dia hitotona any amina mety miliara latsaka io nety tsy fantatsika na mety mamihoatra io ao anatin'ny taona maro ahoana ny fitotongana ny zana-bola no ny sandam-bolantsika zany koa mbola tafiditra ao anatin'izay afaka 10 na 20 taona tsy misy mangarahara mihitsy le mitrosany vita foana dia le manao sinia
de le poeraoera no le mpanara-dreny rano le tsy de mahay an'le raharaha fa fotsiny de hoe merci président de manaraka fotsiny hoe de azo any sisisy fa na le téléphérique tsy hainy le modalité an'le resaka pré tsy hainy sy le hoe ny tarana no andohan'le izy tsy hainy zay zavatra eka zay zany lina fantaniana mila valiny ny mpitondra fanjakana zany ry zareo any tokony hamaleny zany fa ny zavatra hita ten'izao aloha zany de zao hoe tsy maintsy ny taranaka aloha mandohan'io zay mety any amin'ny zafikelitsika na ny zafindohalitsika any arioa voasoratra ao anaty tantara itya resaka ity de mbola misy fanontaniana hafa ndray zany tonga de somary mirozy antsika hoe tena izay mihitsy ve ny tena ilaina raha ny eto Antananarivo renivohitra iditra eo mantsika fa inona moa zany hoe atao hoe téléphérique izany aloha azavaina tsotsotra kely fotsiny tsy ataontsika hoe teknika be le izy fa manjary mety tsy azontsika le izy fa ny téléphérique zany de io de fomba fitaterana izany tsona hoe moyen de transport par câble aérien zany na hoe véhicule aérien ihany koa no filaza azy autobus dans le ciel zany filaza azy daholo dia mazava loatra misy cabine ilay izy dia misy rempoli reny de misy câble de misy pylône de mitsangana amin'ny pylône de mifandray amin'ireny pylône reny zany lay câble dia mandeha ny poli dia misosa amin'iny lay izy tany aloha tany dia rele hoe station atao hoe ny toerana avo zany ny toerana avo no tena nampiasana azy tany andafy tany zany dia tamin'ny taona 437 tany de efa nahitana an'izany de taty amin'ny taona 950 ndray moa zany de efa nivoatra le izy dia nisy an'le Britannique atao hoe Robinson zay anisany tena hoe nanatsara an'izy io zany de mazava loatra ihany koa misy ny gare na hoe station misy ny terminal satria tsy maintsy misy toerana zany idiran'ny olona de ivoahan'ny olona mba ahafahana hoe mifamezivezy zany ao anatiny io resaka téléphérique iny efa nasehoantsika teo ny sary misy karazana izy io misy ny antsoina hoe double voie va et vient de misy téléphérique monovoie va et vient de misy zany antsoina hoe téléphérique pulsé zany de hoe io zany le hoe cabine regroupée zany hoe ohatran'ny tonga de mifandrairay zany izy de tonga de miara mandeha de misy ihany koa zany hoe débrayable zany moa resaka teknika daholo fa raha ny eto amintsika zany le eritreretina hoe ho atao io ity moa zany efa vita ny sonia dia any amin'ny 274 cabine téléphérique ilay izy efatra fitopolo sy 200 cabine de misy ligne anankiroa zany izy io miainga eo Anosy de mandalo any Ambojatovo de mandalo any Analakely mazava loatra tonga Ambojatovo de misy station afahan'ny olona mivoaka sy miditra de Analakely misy station dia mandeha ny Sorano iny de mivadika any Tammena de milatsaka any Korondrano any de Ivandry dia rehefa avy any Ivandry izy dia aizany farany hoy isika any Ambatobe io zany lay antsoina hoe ligne orange any Ambatobe ny farany de orange zany le lokon'le ligne tsy asitsika resabe ny momba an'izay dia le anankiray indray zany miala eo Anosy dia mandalo any miakatra de Andohalo Ambanidia de any Akatso any io ndray zany lay atsoina hoe ligne mavomavo yellow line zay moa ny teny amin'ny teny anglisy dia ny cabine anankiray amin'ny akapobeny mazaka olona eo amin'ny 10 na 12 eo ihany koa zany de mazava loatra misy station zany hijanonjanonana eny atsefatsefany eny de entreprise frantsay anankiroa zany no manao ny asa de hoe rovina ny eritreretina avy tany asa de any amin'ny 2023 de taitra ny olona hoe 2023 vita ny asa 2023 jeu des îles eto Madagasikara 2023 ao anatin'ny calendrier resam-pifidianana sy ny sisa 2023 miverimberina imbedabe mety fatatsika ny dikan'izany hoe fa maninona no hoe 2023 zany izay rehetrarehetra zay misy kady zany ao anatin'le izy na tiana na tsy tiana zay zany momba ny antsoina hoe téléphérique amin'ny ankapobeny
mba hoe fahalalana fotsiny iny ho atsika fa ny zavatra tianao mariana ao anatin'le izy a dia tao anatin'ny communication zany na ny tati-baovao nataony ny fitondram-panjakana dia mitendry zareo hoe ny efa hitantsika zao ny favitany ny rokady dia hoe efa maivana ny fitoanany fifamoivozana eto Antananarivo dia tonga indray zany ty atsoatsy ny resaka teleferika dia mbola manamaivana ny fitoanany fifamoivozana zay zany le atao hoe version avy amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia zao ny fanamariana hoentitsika ao anatin'izay raha resaka Antananarivo ty tompokoa na sina teleferika firy reto dia ny olana fototra rehefa tsy mivaha dia ny eo ihany ny eo alao azavaina tsara le izy inona moa ny olana fototra ny olana fototra dia ny fivangongona izany zany hoe concentré be zany zao ny eto Antananarivo renivohitra ny anisany tena mahatonga anioany dia resaka voalohany aloha ny exode rural rehefa tsy voavahanao zany ny olana zay mahazo ny tantsaha any ambanivohitra any dia hiakatra foana izy amonjy ny renivohitra ary isan'ny renivohitra eto Madagasikara moa zany renivohitra Madagasikara Antananarivo izay zany no tena anisan'ny olana fototra mila fandrimpahalemana maharitra ny tantsaha mila karakarainao izy amin'ny fambolena sy ny fiompiana ataony ny zezika sy ny rehetrarehetra dia mijanona any amin'ny toerana misy azy ireny tantsaha ireny zany hoe tamana izy any amin'ny toerana misy azy fa rehefa tsy tamana izy noho ny tsy fahalavorariana eo amin'ny fiainany dia hiakatra tanan-dehibe izy tsy hoe rehefa misy teleferika dia hijanona ny exode rural diso zay fa ny exode rural misy foana rehefa mitombo ny fahantrana eto amin'ny firenena zay zany le mila mipetraka mazava tsara ka raha ohatra hoe mipetraka ny teleferika fa afaka 20 taona mbola hitombo avy 10 eny avy 10 eny avy 30 eny ny exode rural inona mivokatra zay mbola mipetraka foana ny fifangongona eto Antananarivo ary tsika miteny hoe embouteillage ny embouteillage ihany koa zany dia ny tomobile mitombo fa tsy ny tomobile fa ny olona ihany koa mitombo dikan'izany rehefa mitombo nisan'ny olona eto Antananarivo zay any amin'ny telo tapitrisa mahery ihany zany zao no mifamoivoy eto Antananarivo eto dia andeha raha ataontsika hoe afaka 3 taona tsy 3 tapitrisa mahery tsony fa lasa 5 tapitrisa mahery na 9 tapitrisa inona ny olana voavahan'ilay teleferika raha ohatra ka tsy voasakana ny exode rural inona ny olana voavahan'ilay mode de transport vaovao na napiana raha ohatra ka tsy voasakana ny fibosesehana avy any ambanivohitra maketo Antananarivo raha izay olana fototra ihany koa ny fiamaron'ny mponina zay mahatonga zay ny resaka hoe mpivarotra amoron-dalana sy ny sisa mahatonga ny fifamoivozana atao hoe mavesatra be ohatran'izao iainantsika azy zao rehefa miroborobo ny orinasa satria rehefa natao ny fanadihadiana ny akamaroany ireny le mpivarotra eny beoririka sorano reny eny le maka entanao amin'ny sinoa dia amidy kely etsy dia azahoana tombony 1000 azahoana tombony 500 isaky ny entana ny akamaroan'izy ireny na avy any tany ivelana Antananarivo izy miditra eto Antananarivo na izy very asa tany amin'ny orinasa izay nisy azy tratran'ny chômage teknika izy na nikatona ny orinasa izay niasany dia tsy maintsy miaina dia mivelona amin'izay le hoe varobarotra eny amin'ny sisisiny eny zay miditra amin'ny resaka informel izany ary rehefa natao ihany koa fanadihadiana dia mitombo io zany hoe tsy voavaha mihitsy zany le olana any amin'ny orinasa satria ny orinasa efa misy dia andalam-pahafatesana ny sasany dia miditra amin'ny chômage ny sasany noho ny antony maro samihafa zay tsy sitrapony ny mpampiasa zay tsy sitrapony ny tompona orinasa fa noho ny vesatra mafy loatra dia lasa tsy afaka mandray piasa izany reny orinasa reny ka lasa le olona zany mivangongo aty Antananarivo renivohitra satria eto an-drenivohitra no misy zany ny atao hoe mety hoe vola aingana ahafahana miaina aloha ahafahana mividy sakafo amin'iny andro anankiray iny
dia mbola hafandray ny rapitso, mbola hafandray ny rafakapitso. Dikan'izay raha ohatra ka tsy voava zany izay olana fototra resaka exode rural, resaka hoe asa mitombona tsara eny anivona orinasa isan-karazany ny fotom-piveloman'ny olona, dia hitombo foana ny fitombon'ny olona izay mivezivezy eto Antananarivo, ary ny fiarakodia ihany koa moa dia mitombo foana ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Mety teniny teknisiana sasany hoe ka io ane efa manamaivana ny fifamoivoizana. Manamaivana izy amin'ny lafiny anankiray, fa ny mponina sy ny mpampiasa ny Antananarivo amin'ny ankapobeny dia mitombo hatrany. Zany hoe raha andray fanapahan-kevitra ianao zany amin'ny itony hoe resaka itony dia tokony misy fanapahan-kevitra paralele miaraka amin'izay. Tsy maintsy karakarainao ny fandriampahalemana maharitra eto Madagasikara, tsy maintsy omenao aina sy omenao vahana ny orinasa isan-karazany izay mampiasa olona. Io tsy resaka hoe zone France ihany, antsika mantsy raha vao miresaka orinasa dia zone France ny ao an-tsaintsika, fa nga zone France rery ny eto Antananarivo sy manodidina sy eto amin'ny firenena, fa misy karazana orinasa maro be eto, ary ny orinasa malagasy indrindra dia mila ampiny efa nitenenina teto foana zay, farany zavatra ienana amin'izao fotoana zao dia manahirana dia manahirana no mieritreritra azy zany, satria tena fahasahiranana foana. Inona zany ny tiana tongavana ao anatin'izay? Tsotra fotsiny amin'ny hoe isy zavatra vaovao zany teleferika sy mandraka droit mazavy iny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana iny andro zareo izay fanapahan-kevitra izay. Fa ho an'ny malagasy izay miaina eto Madagasikara kosa dia mila mandinika tsara ao anatin'izay, satria misy tsy fahampiana ny fampafantarana ny zavatra iainana eto amintsika, ka dia anjarany tony Miara Manonja tony no atao hoe mameno an'izay tsy fahampiana izay. Resahana teo fotsiny zao hoe nitenen'ny mpitondra fanjakana hoe manamaivana ny fitoanany fifamoivoizana io. Zay zany. Fa ankoatran'izay tsy resahany ny momba ny vahaolana hiatrehana ny resaka fibosesehan'ny olona va ny ivelana Antananarivo maketo amin'ity renivohitra Madagasikara ity. Tsy resahany ny fitombony ny fiarakodia izay mifamoivoy eto amin'ity Antananarivo ity. Tsy hoe rehefa manao teleferika ane ianao dia tsy midika zany hoe tsy ataony zavatra hafa, fa mila miaraka izay rehetrarehetra izay. Dia amin'izay fotoan'izay zany azo tsapahitanana tsara ny tena hoe fiakarana ny fandrosoana sy ny fivoaran'ny fiaimpenana andavanandro, indrindra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Izay zany le izy. Tsika moa zany mbola tsy hiditra amin'ny hoe rehefa mitaingina ny teleferika io dia ohatrinona ny frais sisa, satria rehefa misy zany rehetrarehetra zany aloha dia tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny tontolo fitaterana. Ireo zao ny taxi be ireo efa anarivony ny eto Antananarivo renivohitra, hita hoe sahirana ny taxi be amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaka fantsifana indray, rehefa tena jerenany any amin'ny resaka sarandalana, jerena ny fidiram-bola ny olona isa-tokantrano, 500 ariary ny frais zany zao an'ny taxi be amin'ny ankapobeny eto Antananarivo sy ny hoe manodididina Antananarivo 500 ariary. Fa misy tokantrano ane tsy mahazaka an'io 500 ariary io rehefa tena hitsina ny resaka, ary natao hoe 400 ariary raha ny frais tsy zaka raha ampidaina amin'ilay fiaina tokantrano isan'andro. Ny tsy miaina an'izany no tsy mahatsapa an'izany, fa ny miaina an'izany dia mahatsapa an'izany tsara, satria hatramina zimboary zao zaraina anankiroa, araka nefa nitenenina teto foana zany le fari-piaina ny malagasy. Ka alefa zany zao tony resaka teleferika tony zay zavatra irentiretindray zao projet ngezabe sy ny sisa, hita eo ilay izy fa ny tinotenenina fotsiny zany dia hoe mba ataovy mba miakatra ihany koa ilay fari-piaina ny malagasy. Ny fitondram-panjakana efa niteny hoe ao anatin'ny 3 andro dia ampidinina ny vidim-piainana, aiza zao zay nidiny eo,
ny jimbo ary zao fa zaraina roa araka ny nambara teo any amin'ny mpivarokena hoa efa lasa any hoe atsasaka mifefany sisa ny vidin'ny olona ary amin'izao fotoana zao dia efa misy hoe atsasaky ny atsasaka mifefany no zaka n'ilay vola isa-tokantrano zany zao ny zava-misy dia zay zany no tsara eritreretintsika tsara mihitsy ny tontolony zany zahatra rehetrarehetra zany satria tsy vita le hoe resaka fasady fotsiny io na le hoe zavatra hita maso fotsiny zany fa mila jerena daholo ny zavadrehetra ao anatin'izay rehetrarehetra zay miverina le hoe datiny 2023 de vitany any mandraka 3 zany de hoe hitombotra any amin'ny 500 isanjato ny famokarana herinaratra dia 2023 ihany koa de ny jeu des îles raha ny calendrier zany 2023 vitany resaka téléphérique ty resaka 33 ty aloha tena ohatran'ny misy mihitsy tian'io chiffre io moa zany anjarany tsirairay zay samy manany hoe zay mba mampetipety azy io raha ny resaka chiffre ao ny tiany resaka 3 ao ny tiany resaka chiffre hafa amin'ny tsirairay iny fa tsetsatsetsat tsy aritra fotsiny zay rehetrarehetra zay fa zavatra hita hoe matombo verimberina zay 2023 zay efa misy resaka fifidianana any raha hoe ny tetiandro aloha fa ninninona ho resantsika de mbola mipetraka foana hoe raha mieritreritra anao an'izao sy anao an'izao Andriamanitra ihany ny tompony teny farany zay le izy na inona resantsika eto ka zay zany no atao hoe zavatra tsy maintsy nytenenina momba ny izay resaka hoe téléphérique sy le hoe mandraka 3 izay tsy atao tompotrano miony mihitsy tsika manoloana n'izay rehetrarehetra zay satria maninona mifandray daholo ny fiainana raha ny eto Antananarivo renivohitra eto no resahana faniry fanampanazavana ihany zay nyresahandrina zay satria ny téléphérique moa zany de maka avo manodidina any amin'ny 150 mètres any ny altitude an'izy io dia tsy voafetra le alavan'le câble iny ny antsika zany eto Antananarivo de eritreretina hoe 12 kilometatra zay zany no eritreretina an'le izy de nambara mifanazavandrina rabe mananjara teo tena manaraka tsara tsika mpiantsy pijery hoe hamamaivana lay fitohanan'ny fiarakodina ny embouteillage zay ny communication navoaka ny fanjakana aorina nylay rocade de hoe ty téléphérique ty zany de misy koa am'le transport urbain iny moa zany le efa mandeha le fanamboarana an'le le toerana hoe amdehanan'le lala machine zany antytsika resana am'zany de hoe raha ny esprit anty téléphérique ty efa nresandrina rabe mananjara teo de hoe any ivelany any de anao fitaterana izy saingy fitaterana miaro fizahatany zay ny azy ny tena eritreritry zareo fa eo ihany koa le hoe anao zay hampiakarana an'ireny mpanao azakazaka na mpanao fanatanjahantena eny an-tendrombohitra amin'ny ski amin'ny any analan'ny neige reny zany rehefa le mangatsika be dia tsy tafiakatra amin'ireny le mpanao an'ilay mpilalao an'le izy amin'ilay ranomandry dia alefa ny téléphérique zany miakatra eny amin'le tendrombohitra misy ranomandry zany zay izy amin'ny akapobeany zany eo zany fizahatany fa eo no ampiakarana an'izy ireo fa misy ihany toerana zany zay anaovana fitateran'ny mpianatra zany reny téléphérique reny fa reny ndray de efa voasikajy ny hoe firenena aiza no anaovana azy satria mandray amin'ny lafiny fizahantany izy reny ka raha hoantsika zany eto Antananarivo de hoe andeha analan'izay lala amin'ny fizahantany zany ve de raha mijeritsika hoe am'izay nytenenindrina teo averiko tsara le izy ndreo va kikely ligne jaune de anosy andoalo ambany dia akatso de betsaka zany ny zavatra ho hita eny ambony eny zany satria fizahantany sy ny resaka vakoka zany no hojerena avy eny ambony eny eo ihany koa zany de hoe raha am'le ligne orange anosy Ambojatovo Analakely Sorano Antanimena dia izy ty Akorondrano Ivandry Ambatobe hitatsika hoe le bidonville keny hita ao anatin'izay le somary lakan-dranona andre-tany maloto ve le la réunion kely ve no tazanao anatin'izay avy eny ambony avy eny sa lay toerana zay somary tena misy le tanàna zay tena maloto zany zay ve no tazana na ezahana ho ampitazanana ao anatin'izany fa zao
any fanjakana ny eritreritra zany fa ny atsika de ty satria le fampirana trosa ty no tena problème atsika rina rabe mananjara de zao le izy hoe 151 millions d'euros téléphérique fotsiny de rehefa ankajitsika le 151 millions d'euros io a tena vola be tsy toko tsy firoana lizy a satria manodidina any amin'ny 650 millions de dollars anoany zany d'euros anoany zany 698 millions milliards d'ariary anoany zany 3000 milliards de FMZ mihoatra no lany ao anatin'izany vola zay resahany zany tapitra machine calculer ndraso aloha ny olana de ty le izy ho anatananarivo renivohatra linina anankiroa any reto hoe linina jaune anosy andohalo ambany diakatso linina orange anosy ambojatova analakely sorano atamena akorondrano ivandra batobe toklasy toko vavy ny vahoaka malagasy no mandohany ty fa no esorina le embouteillage eto Antananarivo renivohatra ny olana 151 millions d'euros le izy zany hoe amina milliard day milliard FMZ gaspillena ho Antananarivo renivohatra amina resaka hoe téléphérique fotsiny zay zany tena manahirina anatin'ny tirara ty ho atotony eto Antananarivo nefa ny vahoaka malagasy no asaina mandoa azy zay mbola tsy fantatsika hoe firtona de ohatrinona ny zanabola rina rabe mananjara sy ny vahoaka Antananarivo rero mandoa an'io fa ny vahoaka malagasy nefa ny vahoaka Antananarivo renivohatra no ametrahana an'izy ray zay mety hoe lalàna ny trosa ve zany anjaranjareo mamaly an'izay fa faharoa de ty ositsika hoe fananinona tsy ny exploitena zay zavatra efa nisy teto amintsika fa téléphérique no endramantsika 151 millions d'euros any amin'ny firenena frantsay itsika eto rina ary zay anie le hiverenan'le adevitra hoe tany amin'ny andro ny andro matomarika ravalomanana ary tany alohan'izay efa nisy adevitra momba an'le hoe grand tana satria efa natsinjo lavitra efa natsindro lavitra io resaka embouteillage io de tao anatin'le grand tana no niedina hevitra tamin'izany alao verina kely le grand tana io de zao ny Antananarivo renivohatra mifandray amin'ilay périphérique no everina ho grand tana ary hanala an'ilay olana ny embouteillage fa hiteraka ihany koa fampantsoana satria fifandraisan'ireo commune atao anatin'ilay district maromaro zay voakasikilay grand tana zany de afaka mifamezivezy reo oloreo de misy lalana ny vezivezen'ireo afaka mifampitsidika tanandreo ary afaka ihany koa reo mitady fiarikarena aingakaingana zany ao anatin'izay grand tana zay ohatra raisitsika zany ao anatin'ny eritreritra grand tana de anisan'izany ohatra hoe tokony isy lalana manodidina Antananarivo renivohatra manala ny fahasiarana ny embouteillage tany tompoko ny olona ny nandinika embouteillage fa tsy téléphérique no ny dinian'ny olona téléphérique efa tany 1880 firy de efa nandeha ny invention ny fikaroana momba zany 1924 efa teneny rina 1940 fa maninona ny fitondrana taty aorina 1834 talohan'izay fa maninona ny fanjakana taty aorina tsy nitondra an'le téléphérique de ozy ny taty aorina hoe lalana ny tsara azo exploitena eto amintsika satria mbola azo atao no mitrandraka izany de lasa ny fitondrana mifandimby teo aloha nanao an'le rocade misy an'le rocade rina rabe mananjara zay hitatsika zany zao de tena tafapetraka l'izy taty amin'ilay hoe ndao anao an'le boulevard de l'Europe le boulevard de l'Europe any rina rabe mananjara de nieritreretana ohatran'izao hoe satria mieritreritra n'lay grand tana ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana andrany de nametraka plan d'aménagement mazava tsara de natsangana le boulevard de l'Europe dia financer ny 8e fed le izy 9,2 km de iny ny toy moramora reny zay nahazo taty amin'le rocade zay Miara Manonja 2 inona l'izy le rocade le arivo le resandry zareo io iny anefa tany amin'ny 10e fed ny eritreretana zay 8,2 km ao anatin'le eritreritra foana zany ho anaovana an'le grand tana ary tsika tany amin'le 10e fed tany amin'ny taona 24 tany hoany zay niarahana tany Jean-Claude Boisdin dia 580 millions d'euros no eritreretana tokony ho azony Madagasikara de nandeha le eritreritra maro amin'izay taty aorina hoe ahoana nanamavanana an'io embouteillage io de zao tsy mety Ambohibao fa septra Ambohibao noho izany de ndao asiana lalana avy aty Tsarasotra Ivato
iny zany de loha lasa an'lay 10 minitra de tonga ny vato satria septra le taty ambobao. Itsika efa nanana an'le boulevard de l'Europe, itsika efa nanana an'le Miara Masay, de nitovanana an'le Miara Masay 2 izy Rena Arabe Mananjara dia avaty ambony manambola mahazo anamorona akona, zany hoe amin'ny RN2 RN7 iny zany RN7 plutôt mahazo anamboly manambola de tonga de mivadika avy aty Miara Masay am'le lalana zay nresantsika teo iny le 20 km iny de iny le mitoy makaiza makatia ambo mahitsy de mivoaka makany Kadramamy de mivoaka ny Akerana de tonga ao andrano be vava. Iny zany le rocade faharoa de le rocade fahatelo aty Androtapenaka andray iny mahazo anambotra trimo Anosiala Rena Arabe Mananjara. Zany hoe raha ho an'ny vato zany ianao de manana accès anankitelo ngeza be, ray aty Tsarasotra de mahazo any Ivato de ndray le mahazatra atsika aty Amdiky de mahazo any Ambobao de Talata maty, fa ny anankiray de ary Ambotro Manjaka dia Andotapenaka de Ambotro Manjaka de ary Ambotra Atsimo Anosiala. Le fitondrana teo aloha fandibo nieritreritra an'izany de mbola nieritreritra hoe mety tsy ho ampy io fa ndao tsika ikaroka ihany afahantsika mbola mamorona lalana tsara tare zany de mbola tokony eritreretiny zay zavatra hoe isokatra makatia laniera tia satria misy an'izay projet zay mandeha any ambadika any na tia Atsimondrano koa ara de mbola nieritreretiny zay. Ny fitaterana an-tanety topolasy topovavy zay resantsika zay efa nieritreritra am'zany ane ny fitondrana rehetra teo aloha fa zao koa nieritreretina de zao aleo raha nieritreritra ny fitondrana fandimby teo aloha ho ampidirina ao anatin'ilay fangatahana famatsimbola ny hanamboarantsika lalana zay mety any commune izy ka mavesatra ao any commune dia anaovana an'le entretien rehetra zao. De efa nanomboka nanao azy ny teto Antananarivo renivohitra satria reny koa de miteraka embouteillage reny. Fa misy lalana tena manarena ohatra raha avy aty Anosy-be anao de ho aty Anosy-Patrana de misy an'le hoe trano 5 azo atao no manao an'izany satria raccourci direct reny dia azo atao no mivoaka makaty amin'ilay axe zay tiantsika andehanana na andeha ho any 67 tsika na andeha ho Anosy-Patrana de mivoaka aty Anosy zato zany. Fa maro be ohatran'izany koa ohatra ao anatin'le projet fandiniana ny hoe ahoana na ahafahana mamoaka ny Ambohimankakely mivoaka aty Betzarainy efa misy lala masaka tsara be any aingakaingana mivoaka aty amin'ny RN3 aty Misoma koa aty Sabotsina Mena de agny an'iny de tonga any Anjorobe. Iny lalana rehefa mandeha bisikilety tonga de vetivety tsara azo tohizana any Anosy-Avaratra iny de mivoaka ny laniera de mahazo any tsara sotra. Be da be ny lalana azo tohizany ary zay le nitenenina teo hoe tsy tokony variana am'le exode rural tsika ka io avy aty andrenivohitra daholo ny olona any ambanivohitra fa atao zay atamanana azy any ambanivohitra sady asa izy de inona ny dikany amboariny lalana manakaiky an'izy ireo de mifandray Antananarivo renivohitra amina Avaradrano amina Atsimondrano amina Ambohidratrimo sy am'ireo sy ny aty Atsinana avitra kely aty Atsinana ohatra Manjakandriana zay tokony efa tsara ny lalana am'izany fotoana andrany na makaty akazo be amin'iny lalana Ambohidratrimo iny na makaty Andramasina zany zay midina ato ambany tetezana Ambatofotsy fotsy zany lalana anatin' zany nandinika an'izany ny olona fa maninona zany tsy ny exploitena sady mahazo grantana tsara be anao am'ty lela vola ty satria efa misy rocady efa mipetraka eo am'izao fotoana zao ary misy lalana azo créena amboarina tsara sy azo anaovana entretien raha ohatra ka problème ny embouteillage raha izay fa faharoa Rena Arabe Mananjara de zao manana ane itsika am'ilay renirano Kopiny zay mampifandray ko mbola ao anatiny zany daholo zany resantsika zany mampifandray le périphérique amina Antananarivo renivohitra fa maninona ny mahavita ny any amin'ny faritany many any amin'ny faritra miala amin'ny embouteillage de mampiasa izy amin'ilay lalana amin'ny alalan'ilay renirano de mampiasa amin'le transport fluvial izy etsy ambany eto zao misy mepita lakana justement maro be nge ny lalana eto riny epitana lakany fa tsy voatery hoe tsy maintsy andeha amin'ny lalana an-tanety foana amin'ny alalan'ny taxi be de mampiasa port fluvial ohatra ny any Tomasina zao mba hifandraisany amin'ny faritra maro be de misy port fluvial ao Tomasina iny rehefa tohizanao iny de mahazo any Lakandrano Mpangalana iny mahazo any Raso Masay Raso be tonga any Manambato Andevranto sisa maro be ny lalana iny. Rehefa mandeha koa ianao mijery tanàna hafa de misy an'izay hoe lalana tena azo exploitena ny rano misy rano ny kopitsika
mampifandray anambotra timo, mampifandray raha mbola toizana any aloloany, mampifandray ana tsimondrano atra ty apitatafika no zato tanjomato mbola mitoy afaka mivadika any ambadika amboijanaka mbola azo soroitana makaty ambo manambola ty ary zay ny olana amitsika no le mpipodisy toerana andraindray de tsy haitsika miexploiter an'le gare routière fisandratana rina rabe mananjara eo akaikin'le gare routière fisandratana dia lalana amin'ny alalan'ny fiarakodia goudron tsara tarehibe eo akaikiny mbola misy lalana machine eo ambaniny misy lalana rano tsara tarehibe amin'ny kiopa zany hoe misy voie anankitelo zany azo exploiter le gare routière fisandratana ka raha te hivarotra amin'izay ny amin'ny lafiny fizahan-tantsika ary te hanamaivana amin'ny karazana fifamoivozana inona ny olona tsy exploitena an'izany fa za moa mila fifandresen-dahatra amin'ny coopérative etsy amin'ny fahasankarana mba hifindrana izy ireo zany aminatin'izay mety hoe zavatra efa miroso ao anatin'ny fahatsarana isika fa ny olona atsika de zao satria ao anatin'le goût de luxe an'le fanjakana rina rabe mananjara de amin'ny azo a mahafinaritra efa nytenentsika teto le jiro ny tiany le jiro ery am'rova de mamean'le sarin'lay sainam-pirenena fotsy maitso mena fotsy mena maitso de lay ety amin'ny Ambotsiroatra Antanina renina rehefa fety krismasy na 26 juin de le ato amin'ny kianjany Mahamasina fa tsy kianjany Barea fa kianjany Mahamasina misy jiro de iny azy mahafinaritra azy sy le soratra ery ampamarinana ery hoe Antananarivo ohatrin'le any Hollywood ohatr'izay nge le revirevy le fitondram-panjakana de tiany hoentina ty am'le voaka malagasy ao anatin'le fahasaranana de hito nentin'le téléphérique ana 151 millions d'euros nefa ny olona tsy mihinan-kanina vola be tsy toko tsy firoana ny olona tsy mihinan-kanina ny atsimo sisisa nefa zanak'olona ny ihany tsy maintsy ampandoavina an'le izy afaka firy taona tsy ny hoe ny eto Antananarivo rery ihany fa ny eto aloha tsika nigoka tombotsoa mety hoe capitale ve eto de menan'izay image zay mbola tsy hitovy any Karakasa raha ngatsika eto mbola tsy mitovy any Lisbonne mbola tsy mitovy any Varsovie mbola tsy mitovy any Paris ny sisa mbola sarotra ny lala Madagasikara amin'izany fotoana androany fa zao maninona tsy exploiter tsika zay zavatra misy eto ka raha iny lalany iny ranony Kiopiny ny exploiter tsika ifandraisan'ireo périphérique reo anaovantsika transport fluvial tsy sarotra ane zany tsy andanimbola amina miliara sy toko tsy firoana ary tsy voaterindra antsika fa manana secret tsika rina rabe mananjara antsika no mamiasa ny secret satria sahirana secret am'izao fotoana zao manamboatra lakana izy ireo afahana mivezivezy de mba misy afaka manao kaniote de afaka mitondra vokatra ny tatsa mba jejejo tsy manaosika am'firy maraina am'roa maraina miaraka amin'ny posiposy miaraka amin'ny sarety na misy an'le katsankady basé manangona vokatra any ambadiky volomborona any ambadiky ambohipensinsisany am'le vokatra ny tatsa fa efa mba misy ato am'le renirano izy mampiasa de mba entina lakana al izy de andray izy mijery fiarakodia afaka anaovana transportement am'ilay entana de mba morany koa am'izay fotoana zay tsisy embouteillage tsy misahirana satria mahazo rano daholo iny amin'ny sisiny iny rina rabe mananjara de any am'le resaka dragage sika no mba miaritra kely mandany vola mba mandalina sy manadio de ny sisiny iny mivadika fizahatany amin'ny netry ny lala ny lakandranony iza moa ty rina Pangalana misy mpizahatany ohatran'izany nge ny any ivelany rano ny vezivezena anaovana transport eo amin'ny tanàna marobe indrindrandrindra amin'ty amin'ny firenena aziatika ty de lasa mivadika fizahatany satria misy hôtely tsara tare misy restaurant tsara tare amin'ny sisiny eny de misy sekoly de mivadika lasa misy ville nouvelle zany zay le eritreritra grand tanà zay de misy jiro marobe de mifandray le commune fa le eritreritra grand tanà le fitondram-panjakana de ozy izy hoe totofana an-tambary anao Tanamasoandro tsika dia Ambotro Manjaka tsiraikitra Ambotro Manjaka alefany tsy mahabe omby ny meritsy atosika indray le izy de eritreritra grand tanà ve inona indray ndo fa anala fahamaivana an'le embouteillage ohatra ve de téléphérique natao le téléphérique mbola tsy zany fa ahoana ny force hiatrehantsika an'le téléphérique mamerim-bola aloha de adevitra be feo anafon'le fahazona an'le izy le sara ny fifamoivozana averintsika rina rabe mananjara ity tsy maintsy misy lelavola ho ampiasaina amin'ity ary tsy maintsy misy sarandala n'ity bus classe eto Antananarivo renivohitra tompoko Jimanjato sy arivo jeren'ny olona fotsiny ariary zany resantsika zany de ohatriny na sandanyty resahanyty
ary ty téléphérique resahany ty ve tena mitosehany vilona rehetrarehetra eto Antananarivo asa tsy fantatra aloha keva nitonontonona teo mbola misy tsy tonga an'io maro be mbola misy fa reo aloha no efa hoe reo ihany no andanany ka zay le izy raha iverenantsika le izy rena de ozytsika hoe andraindray tena rehefa mandinika an'le lozika ny fanjakantsika de hoe tena lozika na goût de luxe le tiny fa tsy le eritreritry le vahoaka hoe zao mampety amin'ny vahoaka zay engely izy fa raha ohatra izy mieritreritra hoe zao le mampety an'le vahoaka de nandinika izy hoe ndao exploitena ny rano fa misy rano manodidina an'Antananarivo ray faharoa ndao ho amboarina ny lalana raha ohatra ka ahita lalam-bola ihany tsika any amin'ny 3000 milliards de FMG any de ndao anamboatra lalantsika ndao anao réflexion tsika ndao anao entretien tsika nandao tsika icréer lalana vaovao mihitsiny de misavy io de plus n'izay ho amboarina tsara ny jiro amin'le resaka sécurité fa tsy zay le izy de miveriny tsika any amin'ilay mahafilomaro karavalomanana amin'ny filomaro karavalomanana rina amin'le hoe tsy hain'le fanjakana rangamy manavaka an'le urgence ny important tsy hain'le izy tsy hainy mamavaka an'izay fa raha hainy zay de tsy napetrany ho important urgent plutôt lay téléphérique mety ho important zany fa mbola tsy zao zay manko mahasamihafa mety ho important ny azona téléphérique satria efa mba nosy efa mba mitsofoka ao anatina moderna mitsofoka ao anatina resaka fandrosoana sy ny sisa fa zao mbola tsy possible zany misy zavatra azo créer naingakaingana satria samy andovo vola ihany projet ao anatin'ny rotaona projet anatin'ny rotaona vetsika tsy havita lalana tsy havita anao dragazy ny kiopa vetsika tsy havita hitondra kanioty vetsika tsy havita lakana kely 4-5 tonnes vetsika hitomana entana naingakaingana sady mba mahita fizahatany malagasy kely eto an-tanàna transport urbain moa nareo efa manao an'le izy amin'ny inona moa ty train urbain efa manao azany de verina hoe fanatsarana lefa nisy teo aloha zany fa zay tsy fahafantarany fanjakana ny urgence ny important zay rina manahirana zay fa mbola veritsika fantatrareo koa ve nécessaire sy ny priorité re ary raha andeha lavitra tsika de ozytsika hoe afangaronareo ny vitesse sy ny précipitation satria teanao afanganam-pandeha ianareo manoloana an'le famakana satria potika le firenena tsy tateraka daholo le fampanantenana rehetra ny resahana tamin'ny 2018-2019 de te hikaroka zavatra vaovao de hatramin'ny zavatra tsy tokony ataona atao mampiditra trondro any tasy zany ia asana direction zany 50 000 zanatrondro ampidirina sisy zavatra fatao zany de ame tranopokon'olona sonorisation seza sisy zavatra normal zany rehefa sy manseza de tsy maintsy manao fa tsy voatery ny filohan'ny repoblika manao an'izany de anaovana tamtamina be tsy asa zany fa zavatra fatao andavanandrom-piainana zany rehefa misy ny amortissement na misy ny usure dia tsy maintsy manolo ohatry ny olona manao fitaterina eo ny amina fiarakodia fa ny zavatra tena andrasana de hoe ahoana no ahafahanao micréer grand travaux ngeza be na hoe ahoana no ahafahanao mandamina ny tontolo ara-toe-karena ka ho hita miantraika any anaty vilany sy mipaosiny sy iaina nylay vatan'lay vahoaka malagasy zay ny atao hoe mpitondra fa raha mbola tsy zay ny atao hoe mpitondra fa mbola mandrevindrevo fotsiny de sahirantsika de efa mba misy nanandrana zangerina nanao an'ireny projet na OPCI reny fifitana nisy an'izany nge te 36 commune de inona nataon'zareo ao anatin'le hoe ndao mba hiketrikitsika mba ahafahana manao développement local de ahafahantsika mijery amin'ilay resaka rano fisotro madio de resaka fanodinana fako de nisy koa teto OPCI de likoupe dia indray efa ngezangeza ny commune satria 7 commune natao anatin' zany de mba heritreritra daholo zany ialo anatin'ny embouteillage anao développement local zany ary ifakazo ifanakaiky reo périphérique sy ny CUA any ny olona rehefa mandeha lavitra fa tsy zavatra morony kely hita téléphérique ianao de rehefa aveo am'izay tsy ho zakanareo le satria rehefa maty le jiro eny ambony eny am'le courant de tsy falifaly ianareo rehefa andefasan'ny olona resaka hoe tena maty sady le izy na sanatrin'zany tsy araka le lela volany dinana an'le izy de miatona an'le asa satria tsy maintsy ny entreprise frantsay nanao an'izany asa zany rinarabe mananjara ya mandeha any ny fotoanantsika fa kelikely any sisa dia ifarana ny fotoana fa dia ny amo ny amtinako an'izay resaka téléphérique zay de tsotra fotsiny hoe ny
papitrosa dia fanjakana frantsay, ny andonitrosa rehefa avy eo dia ny malagasy, fa ny orinasa manao an'le asa orinasa inona frantsay, orinasa frantsay, sady mahazo tombony izy. de jereo tsara ny fahaizany ny mpitondra frantsay tompoko amin'ilay resaka le hoe fifanarahana zany. Izy mampindram-bola, ianao mamerim-bola, fa ny orinasa izay manao an'le asa dia orinasa any aminy any, tsy orinasa hoe tsy frantsay io fa frantsay no manao an'ilay izy. Zany nen'olona ny hoe atao hoe ferovana ny tompontsoa, mampindrana izy, fa ny orinasa manao an'le asa orinasa ao amin'ny any. Oka aloha zay azava tsara aloha, zany hoe le volam-pindramina zany dia misy tompontsoa ho an'ilay orinasa frantsay. Zay ninninona tenentsika dia zay le izy. Dia akoatran'izay mamaraparantsika fivorian'ny firenena mikambana misokatra an'io zany assemblée générale. Rapitsony kabary ny filoha. Rapitsony kabary ny filoha. Hoenotsika ny kabary ataon'ny filoha. Fa ity signaturena téléphérique sy mandraka droite ilo nandeha zany ny alohan'ilay assemblée générale. Tena andonda tabatra sy tena hoe anenjana ohatra nanaovana ny FMF ny mpitondra firenena malagasy rehefa mikabary any ka amerina indray itaky sy anamafy an'ilay résolution firenena mikambana milaza hoe miverina amin'ny Madagasikara ny îles éparses. Somantsika hoe nisy an'itony fanaovana tsiniana téléphérique tony de hoe pasipasona am'tony de hoe ny îles éparses tsoretsany io no anisany andrasan'ny malagasy io. Ary izao tontolo izao averina foana fa efa ho andambositsika ary matody tonga hatrany amin'ny résolution firenena mikambana tamin'ny 12 décembre 1979 efa tena haiko tsenjery mihitsy le izy 12 décembre 1979 io ny tokony tadiavana résolution ny firenena mikambana égal izao tontolo izao dia mila amafisana io résolution io. Raha ohatra zany tsika mety hoe miaotraohatra itenen'izy izy dia zao fotsiny hoe takinay ny fanamafisana sy fampiarana ny résolution ny firenena mikambana momba ny îles éparses Madagasikara izany satria résolution io tompoko mbola mitoetra io, mbola maty mihitsy io, tsy mbola maty décret kely ny avono an'io tsy zay indrindra satria firenena mikambana io tena tsika mantsy eto ny zatra an'le hoe resaka décret no aminona no hoe constitution sy aty amintsika zany fa ny résolution firenena mikambana zany anisany ho avy indrindra to ambonin'ny tany dia zao zany no andrasan'ny malagasy, ny andrasako, ny andrasanao, ny andrasantsika rehetrarehetra hoe takininay malagasy amin'ny fampiarana ny résolution ny firenena mikambana tamin'ny 12 décembre 1979 momba ny îles éparses. Zay zany mba mila hoeno zay eo amin'ny tribune ny firenena mikambana satria anao rehefa miteny eo dia izao tontolo izao zany no maheno an'izay rehetrarehetra izay. Zay zany mba tena andrasana tsara mihitsy tsy fahotana mihitsy zany tompoko satria tena hoe le nosy ireo zany efa ny firenena mikambana amin'ny teny hoe atsika ireo. Eo zany ny tena sehatra tena mety indrindra itenenana an'izay. Fa itony resaka hoe fanaovan-tsony niaraka tamin'ny frantsay sy le tonga teto Jean-Yves Le Drian dia hoe name volan'izao zao zany hors sujet zany. Tsisy idirany resaka îles éparses zany satria rehefa malagasy io dia an'ny malagasy. Zao nataony mpanao gazety namana vahiny miresaka îles éparses dia zao nataony anareo malagasy tsy fantatro mihitsy fa dia raha ny aminay io efa tsy mipetrapetraka fotsiny fa efa mandeha foana za moa miteny ny malagasy eny manao zay ho afany mihitsy fa dia ho hitantsika eo le izy matoa tonga any amin'ny résolution ny firenena mikambana le izy efa sokafan'ny amiral Deratsiraka le izy dia namafisan'ny président Marc Ravalomanana secrétaire général ny firenena mikambana tamin'izany nga Kofi Annan nanamafy mihitsy président Ravalomanana nitondran'ny Madagasikara tamin'izany hoe anareo io izy dia namafisany président Marc Ravalomanana dia nisy ny mpitondra ny fandimby teo ny président Rajonar Mampianina fa ilay résolution ny Nations Unies momba ny îles éparses zay an'ny malagasy dia mbola mitoetra sy manakery fa tsy mbola maty akory. Io zany mila
foaziny io ary mila amafisana fa rehefa tsy mamo azy ianao kinona moa nataony any velany fanjarantsika no manao an'izay ary mpitondra fanjakana dia manana andraikitra amin'izay satria ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara no misolo tena ny vahoaka malagasy eo amin'ny pilipitra ny firenena mikambana eo amin'le fitenenana iny zany zay zany no fipetrany dia ho hitantsika eo ny hotoyany raharaha isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany atao hoe nafesabesatra kely ny fandarantsika tamin'ity androantika tsy maninona zany satria fiainantsika mianakavy ihany io dia mirary soa antsika mianakavy samy hotahin'Andriamanitra hatrany veloma tompoko.